Ankavaliana hatrany tombo lasa tampivavy no iarahany miara-manonja aminareo amin'izao alatsinainy 2 mars 2024 izao ary dia iaraka amin'ireo mpamakafaka politika sy ireo solombavambahoaka isokajiny ianao anatin'izany fandarana miara-manonja izany. Maro ny zavatra horesahan'izy ireo eto mandritra ny fotoana maromaro fa hitariantsika azy aloha ampidirantsika azy ireo ao anatin'izay fandarana miara-manonja zay dia hoentintsika amin'ny alalan'ny karazana fanontaniana izy manao hoe nilaza ny filoham-pirenena amin'ny ankapobeny zany hoe ny fanjakana amin'ny ankapobeny fa miasa. Ny mpanohatra nefa amin'ny ankapobeny dia voambara ihany koa ao anatin'izany zany fa hoe manao fanoherana botolo. Dia eo ny resaka Covid hoe fa io ny CVO plus eo ny ady amin'ny fanondranana tsokosokony harem-pirenena ny amin'ny resaka hoe volamena efa manao mafy mihitsy arak'izay azo atao ny fitondrana rano nambarany filoham-pirenena zany ny olam-pianatra efa vahana sy ny sisa ny scanera maimaim-poana ho an'izay hoe voan'ny Covid zany rehetrarehetra zany no mifamaofao zany ianareo nefa ny misehatra ny fanoherana dia hoe manao fanoherana botolo ny atsy milaza fa hoe miasa dia hoe eo ihany koa ny vahaolana isan-karazany ka raha hoe eo ny vahaolana inona mbola hoe itapatapany ny mpanohatra zany amin'ny ankapobeny. Fitarihan-dresaka ihany zay fa efa eto ny namana solombavambahoaka Fidèle Razarapera dia eo ihany koa ny solombavambahoaka Rodin dia omena sehatra zany nareo anazava sy hitondra ny famakafakana fa dia fitarihan-dresaka ihany zay. Honorable solombavambahoaka Fidèle Razarapera. Miarahaba Rina Rabe Mananjara, miarahaba ny teknisiantsika marobe izay miasa amin'izao maraina izao, miarahaba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana na eto an-tanindrazana zany na any ampitan-dranomasina manaraka an'izao fandarana miara-manonja izao. Mazava ho azy zany fa raha izay fitarihan-dresaka nentinao zay dia ny mikasika ny lahateny nataon'ny filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina no resahantsika. Azo adinoina koa nefa fa mialohan'iny lahateny iny dia nisy ny lahateny nataon'ny amiraly Didier Ratsiraka izay filoham-pirenena teo aloha izay tsy tokony ho dinganina ihany koa zany ao anatin'izao famakafakana hoentintsika izao. Misy zavatra zany ho raisitsika teboka any anatin'ny teboka any anatin'ny zavatra izay nolazainy ny filohan'ny Repoblika ao anatin'ity fandarana ity zany hoe misy feo alefatsika eto izay mamaly an'le hoe fanoherana bontolo. Tsy mitombana manko ny fanoherana bontolo raha ohatra ka misy ny lalàna mifehy ny fanoherana fa ny ahafahany miteny hoe bontolo le satria tsy misy cadre légal mifehy ny fanoherana eto Madagasikara. Inona le tiako ambara ny mpitondra amin'izao fotoana izao dia nandany an'ilay lalàna mifehy ny fanoherana eto Madagasikara fa ny tsininy zareo dia tsy namoaka hatraminy androany izay resahantsika ny décret d'application an'izany lalàna zany. Didy fampiarana an'ilay lalàna. Noho izany afaka miteny foana zany izy hoe bontolo io rehefa tsy mety aminy satria maninona tsy misy cadre légal milaza fa ity ny atao hoe fanoherana. Rehefa voavoana an'iny izy zay vao bontolo. Fa androany zany tsy misy zay tavy zay zany azontsika lazana azy ohatrany rehefa manao mofo gasy dia misy tavy mofo ao dia ny abehan'ny mofo gasy tsy afaka mihoatra an'iny na ny tavim-briky. Rehefa manao briky ianao dia iny tavim-briky iny manome ny refo hoe ty briky ty zao ny lavany zao ny sakany dia zay ny aviny zay io briky zay atao io zany hoe tsy mihoatra an'iny zany izy amin'izay fotoan'izay. Ka rehefa mihoatra an'izay tavy zay zany lay zavatra atao dia zay izy no hoe miopefy zany na mivoaka ny norme. Ka ity le tavy mihitsy no tsy apetraka ilay fitondram-panjakana na dia efa nylaniana tamin'ny androny zareo tao amin'ny teteza mita aza zany zavatra zany asa nataona mpanao politika zany asa nataona olom-boatendry zany tamin'izany fotoan'izany fa nisahana ny asan'ny olom-boafidy misy ny CST misy ny CT tamin'izany fotoan'izany tamin'ny teteza mita nandaniana vola reny olo reny volam-panjakana no ny ainan'ny reny olo reny nanaovan'ny asa tamin'izany fotoan'izany fa tsy nitsoniaviny le fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao zay zavatra zay. Noho izany rehefa tsy misy zany zay tavy zay cadre zay ametrahanao le fanoherana zay dia mahazo miteny zay tianao teneniny ianao zany androany fa anizany faoty amin'izany ozy Dji Morsidy tokony samy eritreritra tsika rehetrarehetra hoe isakainy tsy mametraka an'ilay décret d'application ny fanoherana ve
Sany mpitondra fanjakana. Rehefa tsy nety tamin'ny mpitondra fanjakana ny lalàna zay nataony ny 2011-031 dia lasa ndray izy namorona anankiray lalàna Brunel. Fa mbola tsy vita koa io mandrakity ny androany. Zany hoe zany ny tsy mampisy ny cadre ifehezana ny fanoherana eto Madagasikara dia ny ataony ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Tsy te hivalapatra loatra amin'iny fa anjaran'ny tsiraray no mitsara hoe iza ny manao inona eto amin'ity firenena ity. Ny olana fotsiny no ampitondra zavatra titsika apetraka ity ampiandohany ity fandarana ity ary zay nareo noho izany zao ny sazy mifandraika amin'izay na zao ny fipetra ray sy na fandraika amin'izay fa tsy apetraka ao ary le iziko. Zay nge mahatonga hoe misy ny permis rehefa hitondra fiara mba tsy hatonga anao ho hanaonao foana zany rehefa mamily hoe misy ny sens interdit dia tsy mahazo miditra any ianao zany. Dia misy ny hoe ty micédé à droite dia tsy maintsy micédé anao zany. Ty priorité à droite dia micédé anao na zatra priorité à gauche ary. Ohatr'izay zany le lalàna mifeny fifamoivoizana. Ka raha tsy hipetra koa lalàna mifeny fifamoivoizana ho gaga venao raha ohatra ka misy ny accident. Satria misy ny accident rehefa tsy misy fitipika mifeny fifamoivoizana io fa samy manao zay patany. Zay zavatra zay zany manomboka any amin'zareo tokony tsara tena voalohany. Ary zay tsy mamaky zay zany ny olona n'ity fitondram-panjakana ity. Vakio raha nga le texte any aminareo any dia hoe inona ny tsy ampy amin'io décret d'application. Dia tsy misy amin'izay dia tsy miteniteny foana. Ankoatran'izay maro ny teboka zay hoentintsika eto fa ny ray amin'ireny zany ty hoentiko ity satria mba gaga ihany monsieur le président hoe ianao ve eo amin'ny faratapony fitantanana raha-panjakana hikabary amin'ny vahoaka malagasy dia tsy manana ny données rehetrarehetra eo ampelantananao. Inona keny nampiavaka ny amiral Didier Ratsiraka tamin'izy nitondra raha andeha ho any Vangaindrano ny amiral Didier Ratsiraka atsony aby io zanaky Vangaindrano io da eto aby eky aloha asika da miresaky inony zao ka inony zao ka inony ty ka inony ry avy any Vangaindrano amin'izay Ratsiraka ohatrany hoe zanaky Vangaindrano mihitsy izy tonga eo misy an'izao atsenanina manao an'izao ny ary fatako fa ianina ohatrao hatramina olona tonony hoe ianina iabany ianina gaga amin'izay zany le olona Vangaindrano avy amintsika ny aty misy Ratsiraka ity tsy izy ny avy any fa alohan'izy ho any fatariny daholo zany le zavatra misy an'le zavatra hoe inona daholo le marary anao any dia tonga izy amin'iny fotoana iny dia izy na so ihany fa tonga taty ny amiral Didier Ratsiraka tena fantany aby ny problemtsika alohany anaovany zavatra zany izy zay zany ny ataony dia makatahaka an'izany ve dia sarotra e sarotra nge zany mba alainao daholo le données rehetrarehetra ampelantananao dia tsy hiteny ianao hoe raha salama navarina tao am-pamarinana reny ange zao taran'le hoe tsy maka alohany ianao hiteny zany tokony fantanao hiteny raha salama ary zalahy fa inona ny tantarany raha salama martyre firy ny FJKM eo akaikin'ny président eo misy pasteur be da be eo akaikiny eo ary ny tena gravy zany ny gouvernorana Analamanga nge ka ary amin'ny farany sisiny fiangonana indrindra ry atapoka voana ry no mifafaka zany gouvernorana Analamanga zany ao ambopotsy no mifafaka ahoana ny tsy afatarany an'izany tantara zany akaiky anao le olona dia eo fotsiny manontany hoe mba meo anao hoe tantarany zany raha salama martyre zany teo omeny gouvernorana Analamanga zao monsieur le président zao ny tantarany iny fa raha tsy maka an'izay zany ianao zay loha zany le tsy mamaky sady efa tsy vakinao le tantara no tsy maka an'le tantara ianao tsy miaino an'le tantara tsy fantatrao le tantara dia miteny amin'izay ianao rehefa avy eo hoe raha salama martyre navarina tao am-pamarinana zay zany le any amin'ny sommet amin'ny fanjakana au sommet de l'état no misy zavatra ohatry zany tena diso hatramin'ny fianarany ankizy any amin'ny garabola nge zany hoe disonao le filohan'ny république hoe diso zany le tantara ny anarany ankizy any ampianarana hoe no le foniny zany raha salama martyre zany satria lazainao hoe navarina tao am-pamarinana disonao le tantara tsinaka dia diso fianarany anarany ankizy ka ozy ny ankizy ny président no niteny an'izany dia andeha ame note zéro avy anao le mpampianatra dia ozy izy ozy ny président hoe navarina tatsy io zay nge le gravy amin'le izy dia tonga indray tamimaly tamin'ny fakomaly zany iny gaga mihitsy ary tena somary ohatra niarina kely zany naneno an'le discours hoe conférence de bailleur ozy izy natao tany à Paris nazahoana 10 milliards de dollars fa tsy nisy na $100 na investissement tonga teto Madagasikara wow monsieur le président amin'ny fanajako anao faratapony mihitsy ajaina ianao fa filoham-pirenena fa za zao dia isan'ny taona natrika an'izany conférence de bailleur zany ary napita en temps réel ny zavatra rehetra nitranga nandritra n'ilay
fotoana nandanina sy nanapahana andreo a vola hoaniny investissement to Madagasikara io le PND nilazana anazy tamin'izany io a nanoanana ny PND io vola io 10 milliards io fa aeto zany ny président de république dia manao tsinotsinona an'ireo olona rehetra zay tonga nanatrika an'izany be da be ministre tonga tamin'izany conférence de bailleur zany a anonona anareo anarana ministre vitsivitsy a zay tonga tany ary azon'le président de république atao tsara ny miantso an'ireo olona reo fa za mino fa misy miresaka tsara amin'ny misasatsasany amin'ireo iteny anankiray fotsiny a ny ministre Paul Rabat ngamba tsy dia manana olana amin'izany ministre zany a ny président de république ankehitriny a afaka antaninao izy ny ministre Narsson Rafidimana zay signataire tao anatin'izany conférence de bailleur zany azonao antany izy monsieur le président nanao sonian'izany Narsson Rafidimana raha mila sary ianao afaka alefa satria tamin'io fotoana io ny zavatra nataony Narsson Rafidimana na dia hoe alefako any amin'ny laly sy ny sariko manao sini miaraka amin'ny reto vazaha zay moa fanany any io manao sini miaraka amin'ny reto vazaha reto rehefa sao raha zesta be zay mihitsy izy hoe tena nanao sinian'io antanio izy raha tsy mino anahy ianao fa signataire tamin'izany a ny ministre Narsson Rafidimana député anatany fotsiny amin'izao fotoana zao nanao sinian'izany tamin'izany fotoana zany tamin'ny volana décembre 9 ny faharoa amin'ny volana décembre 9 tao anatin'izany ministre maromaro ny tonga tao anatin'io a nisy ny ministre Roland Ravatomanga olon-dehibe iny azonao antanina tsara hoe nanatrika an'izany ianao a nisy le vola azony Madagasikara $100 ve tsy tonga taty Madagasikara tamin'izany ny secteur privé a resaka ny ministre Narsson Rafidimana teo isan'ny kabary tao anatin'izany dinika momban'ny fametrahana ny 3P zany Narsson Rafidimana monsieur le président atsoa izy hoe nahazo tosika tamin'izany ve secteur privé sa tsy nahazo Andriamatoa Serge Zafimaovo tao anatin'izany fivoriana tamin'ny secteur privé tany amin'ny conférence de bailleur zany atsoa izy dia antanio mikasika secteur privé be da be ny opérateur gasy tonga tany niatrika an'izany fa reo olona tononiko reo a isan'ny olona zay ataoko hoe tsy sarotra amin'izao fitondram-panjakana zao ny mifampiresaka aminy antanio Ramatonoro présidenteny GEM fatao izy mikasika an'izany kasonao antanina daholo zany présidenteny GEM zany tsy hoe aty amin'ny ara-manonja na aty amin'ny team na aty amin'ny fanoherana ka hoe mety hanana fitongilanana manoloana ny fanazavananao an'izany atao hoe CBI zany fa afaka nazava aminao mihitsy izy hoe inona ny zavatra tao Andriamatoa Raolatsiraka ministre tamin'izany fotoana zany solomamboaka Madagasikara amin'izao fotoana zao taoko izy fa lasonao antanina koa zany satria ny amiral Didier Tsiraka miresaka tsara aminao antanio Andriamatoa Raolatsiraka ny ministre Joanita tao ny ministre Ingva tao ny ministre ny professeur Lalatino ministre fahasalamana tamin'izao fotoana tao ny ministre Nepatraiky zay loha olona amin'izao fotoana zao ao amin'ny anteny miarandolona miaraka lany amin'ireo IRD irmar izy manohana anao zany anontany hoe ny ministre Nepatraiky hoe tsy nisy na de $100 ary ve hoe tafidra taty Madagasikara lay 10 milliards de dollars 10 milliards eto ndresaka dollara koa eto ndresaka fa tsy ariary azo ny fitondram-panjakana Rojan Rampena tamin'izany fotoana zany hoe inavy ny tetikasa vatsina tamin'izany mpanolotsaina ny filohan'ny république fa ministre teo aloha ministre Harrison azonao antanina an'izany tao daholo zany ny zavatra tiako ampina ao anatin'le izy dia ty satria nareo manao taondasa tsitsarona fa tao anatin'izany
fihaonana tany a Paris zany tsy zavatra maivamaivana nge zany fihaonana zany fihaonana iraisam-pirenena zay tena hoe natanjaka be zany hoe reo le namany Madagasikara le izy amidy Madagasikara moa zany ny antsoina azy ka tonga atao hoe ary nisy olo mavety mihitsy zay sady tany no tonga taty Madagasikara isan'ny tao anatin'izany février zany dia ny président ny banque africaine momba fampandrosoana Andriamatoa Andesina fantatra Andriamatoa Rajoelina tsara zany olo zany tamin'ny asa nataony teto Madagasikara azonao antanina izy hoe ny volana mena robady ve hoe tonga taty Madagasikara nanaovana foto-drafitrasa tany Atsimonosy tonga sa tsy tonga tao anatin'izany CBI zany ny banque africaine momba fampandrosoana isan'ny tena navitrika nanome vola ho an'ny Madagasikara Andriamatoa Marc Lundell zay country director moa filazany zareo azy ho an'ny Seychelles sy Madagasikara dia misy anaky Mozambique angamba izay io dia tao olo mavety zany a banque mondiale le tondresaka fa tsy niavinareo ohatran'izany ve le resaka monsieur le président hoe na $100 ary tsy tonga taty reo olo reo zany a raha vitoto daholo zany vetriretanareo andreo grave be nge zany zavatra zany Ramatoa Michael Jean fantatsika tsara ny rôle ny joué zany tao amin'ny francophonie tao anatin'ny conférence de Bayer tsy niala mihitsy tereretinareo fa raha vitoto daholo zany rendretra reny tena ohatran'ny fanabarabarana tsy lehibebe niny a fa za ngamba raha ohatra ka tena hoe nahenao an'ilay kabary zay nataony le filohan'ny république reo olona rehetrarehetra ny tononoko reo a dia tena nitsangam-boly daholo mihitsy efa ahoana misy an'izany izy kamo satria tena zavatra anankiray isan'ny goavana teto amin'ny firenena ny fahazahoantsika niny a tosika tany amin'ny CBI fa ngamba le izy mety ataoko hoe fialonana e zay ianao moa zany miteny iny lazainao fa misy fialonana ty amin'ny fanoerana fa ny tena marina ianareo zay mitondra am'izao fotoana zao ny tena be fialonana ary mialina zavatra vitany teo alohanareo ary tsisy considération na ray azy satria dia nareo foana nanao zavatra rehetrarehetra ka zay nataony tany aloha tany a namany tsy misy fa zao fitondram-panjakana zao daholo ny nanao zavatra rehetrarehetra eto amin'ity Madagasikara ty fa tsisy nanao an'izany misy tao anatin'ny enimpolo taona fa ry zareo nanao azy dia raha zay nareo fa ny olona indray ny mialina anareo ka zao anaporofoko aminao fa tany ary za dia nandray feo nikabarin'ireo olo reo napitan'izany taty Madagasikara tamin'izany fotoana zany amin'ny mampanao gazety ena dia zay hoe ananako ny archive fa tsy barabaraina amina zavatra oatra zany tsika ka zao ho averintsika nikabarin'ireo olo maventy reo hoe noho le président de république raha ohatra ka tsy nisy an'izany any aminareo any a ty misy kabary alefako hoe noho nareo hoe tao reo olo reo ary Madagasikara ny natongavany tao a tao anatin'izany tsy vitany kabary tany ma ny président ny banque africaine momba fampandrosoana fa mbola tonga taty Madagasikara taorinan'izay monsieur le président alefako anao ny kabary ny président ny banque africaine ho an'ny fampandrosoana ny bady Andriamatoa Akinumi Andesina tamin'izany fotoana zany tao anatin'ity conférence de Bayer ty ka mba tsy atopotrano miona atsika voaka malagasy a dia aleo amena le izy hoe zany ny zavatra nisy tamin'izany fotoana zany dia samby miaina eo amin'ny 5 minitra eo ny kabaranyty président ny banque africaine momba fampandrosoana ty ny banque africaine momba fampandrosoana monsieur le président aleo fanory antsika ny tena navitrika indrindra tao anatin'ny CBI ary ny soran'ny olona mafy mihitsy tao anatin'izany aza dinoana fa ny andro voalohany nanaovana ny fifandresen-dahatra tao anatin'izany CBI zany monsieur le président dia nahazo 6,4 millions ny firenena malagasy dia mbola nytoy io a ary zay ny natafakatra azy a tany amin'ny 10 milliards dolary eto ny resaka tompoko fa mba omeo anay hoe avy aiza ny financement PEM
fa ny olona nazava tsara ny PND tamin'izany fotoana zany a ny conférence de bailleurs nazahoana financement na 10 milliards de dollars. Marina ny tenin'ny filohan'ny anteny mera-pirenena hoe ny masinombo maty tokoa dia mivandravandra fa tsy mahita. Marina ny kabarinao raha ny mendrika agnay dia tena matoky anao mihitsy dia tena marina iny kabary iny ka zay roy atao akory zahanao akory anazy masany kaleta zay aleo aloha raha antsika ny kabarin'ny filoha mibady dia toizako famakavakana rehefa aveo fa areo manko mihevitra ny gasy ohatra ny hoe concombre ka tsy atadidy ary tsy manana tahiry any zavatra zay nisy teto amin'ity fireneny ity fa tia ray amin'ireo kabary ty mbola alefantsika eo rehefa aveo ny kabary hafa fa mbola lay an'ny filoha mibady fotsiny aloha ty alefako ty mbola misy kabary hafa alefako rehefa aveo ny banque mondiale alefako ny frantsay mbola alefako rehefa aveo ahafahanareo mahatsapa tsara fa zava-dehibe ny conférence de bailleurs ka raha ohatra ka filohan'ny république Madagasikara androany ny anabarabarana zany dia tena hoe manabarabarana ireo mpiara-mombonatoko amintsika zany zavatra atao zany izy moa tsy androany nefa nanabarabarana ireo mpiara-mombonatoko reo mbola tsy lany filohan'ny république izy efa niteny hoe na 2030 na 2050 na 2060 tsy androso mihitsy Madagasikara reo ny aterana fa ny olona reo ny ateran'ny olona ary ny olona miresaka am'ireo hoe fa io koa mety zay le problème sarotra aminao ny resaka am'ireo dia lazainao fa tsy azo anteran'ireo ty le kabarina ny Andriamatoa andesina zay a filohan'ny banque africaine momba ny fampandrosoana andao ary. Merci Monsieur le Secrétaire Général. J'invite maintenant Monsieur le Président de la Banque africaine de développement à prendre sa part de parole. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République de Madagascar, Excellence Monsieur Henry Radionarima Mpianina, Monsieur le Secrétaire d'État chargé du développement et de la francophonie, Monsieur André Balini, Mesdames et Messieurs le Ministre, Monsieur le Commissaire de l'Union africaine, Madame la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, ma sœur Madame Michelle Jean, Monsieur le Directeur adjoint de l'UNESCO, Monsieur Vitachu Anjida, Excellences, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord adresser, au nom du groupe de la Banque africaine de développement, mes plus vifs remerciements à son Excellence le Président, Monsieur Henry Radionarima Mpianina, et à son gouvernement, pour m'avoir invité à prendre la parole à cette cérémonie d'ouverture de la conférence de bailleurs et investisseurs de Madagascar. Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir confié à cet événement. Quand je vous ai rencontré à Madagascar, au mois de septembre dernier, j'ai senti dans votre peuple votre engagement et votre détermination à donner vie à un Madagascar nouveau. J'ai été particulièrement touché quand vous m'avez dit que Madagascar n'avait aucune raison d'être autre. Je suis d'accord avec vous qu'avec le potentiel du pays, nous devons passer de l'ère de la pauvreté à l'ère de la prospérité. Madagascar doit être, en effet, être reconnu par sa richesse et non par sa pauvreté. Notre enjeu à tous est de soutenir le président de la République et le bon peuple de Madagascar à travers le plan national de développement PN2. C'est pourquoi, quand vous m'avez invité à être à vos côtés, je n'ai pas hésité à répondre à votre appel parce que je partage votre passion. Permettez-moi d'être encore plus clair. Nous sommes ici pour vous soutenir de toutes nos forces. Cette conférence qui se tient dans cet excellent cadre de travail de l'UNESCO est un grand événement de concertation entre le gouvernement malgache et de la communauté des partenaires et des investisseurs, et ce, pour prospecter ensemble
les possibilités de financement du programme national de développement, le PN2, sur la période 2015-2019. Je voudrais donc ici féliciter chaleureusement les hautes autorités malgaches pour l'initiative de cette conférence et pour son organisation impeccable et qui, je l'espère, sera couronnée de succès. Je voudrais également adresser mes sincères remerciements à tous les partenaires et investisseurs, parties prenantes à cette rencontre. Votre mobilisation, grande et de très haut niveau, témoigne de tout intérêt que vous portons tous au développement de la grande île. Excellence, Monsieur le Président, honorables participants, j'ai eu le plaisir de visiter Madagascar pour la première fois au début du mois de septembre dernier. J'ai pu me rendre compte alors des énormes potentialités dans ce pays et gratifié. J'ai aussi senti et apprécié la forte volonté des autorités malgaches déterminées à conduire le pays sur le sentier de l'espérance. Madagascar revient de loin et nul ne doute que ce pays a besoin de notre grande et entière solidarité. Comme vous le savez, le pays dispose de ressources naturelles importantes. Son potentiel hydroélectrique, par exemple, lui permettrait une production estimée à 7800 MW. Madagascar possède également 35 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 5% est actuellement exploité. C'est un énorme potentiel qui permettrait de répondre aux impératifs de sécurité alimentaire pour le pays et au-delà pour les pays de l'océan Indien. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner toutefois, le potentiel ne se donne pas à consommer, mais plutôt il se met en valeur. Cette conférence ouvre donc une perspective pour combler le gap entre le potentiel et sa mise en valeur, tel que décliné par le plan national de développement. C'est l'occasion pour nous, partenaires et investisseurs, de fédérer nos énergies pour accompagner vigoureusement la mise en œuvre du PN2. C'est aussi l'occasion pour nous de conjuguer nos efforts pour aider Madagascar à se relever des conséquences de près d'une décennie de déficit d'investissement, lequel a aggravé la pauvreté, l'insécurité alimentaire et la malnutrition des populations. Vous-même, vous me permettrez ainsi de rappeler que malheureusement, 73,7% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté avec moins de $2 par jour. Et ce niveau atteint même 97% de la population dans la région Android au sud. En plus de coûts économiques, financiers et sociaux énormes, le sous-investissement chronique du passé, Madagascar doit également faire face aux effets de changement climatique, avec notamment la survenue d'épisodes récurrents d'inondations et de sécheresse. Excellence, Monsieur le Président, honorables participants, chers partenaires et investisseurs, face à ces nombreux défis socio-économiques et humanitaires, nous sommes interpellés à faire plus et davantage pour la grande île. Je voudrais inviter tous les partenaires à se mobiliser pour un engagement décisif que je baptiserai initiative spéciale pour Madagascar. Il est vrai, nous savons pas le passé fourni à ce pays, ici et là, et même souvent, des appuis par le biais d'actions d'urgence humanitaire. De toute l'évidence, les actions d'urgence, si nécessaires soient-elles, ne viendront pas à bout de défis qui s'imposent à Madagascar. Je voudrais donc
le réitérer, cette conférence est l'occasion de nous engager autrement pour Madagascar, de nous engager vigoureusement aux côtés de Madagascar et de nous engager pour l'avènement de Madagascar nouveau. Je voudrais lancer un plaidoyer fort en faveur du plan national de développement, porteur et demandeur d'actions transformatrices à grande échelle et pour l'avènement de ce Madagascar nouveau. Pour sa part, la Banque renouvelle son engagement sans faille à soutenir le plan national de développement. Je me félicite d'ailleurs de constater que les priorités de ce plan s'inscrivent en droite ligne avec les 5 grandes priorités que j'ai fixées pour mon mandat à la tête de la banque, à savoir éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des populations africaines. Excellent Monsieur le Président, honorables participants, nous le savons tous, enclencher l'engagement du secteur privé nécessite de relever des défis complexes et nombreux pour créer un environnement attractif. Entre autres, il s'agit de la vétusté et l'insuffisance d'infrastructures, énergie, routes, des contraintes d'accès à la terre, du système judiciaire encore perfectible, du système financier peu performant. La banque est prête, je puis vous l'assurer, à appuyer Madagascar, à créer les conditions nécessaires à l'éclosion du secteur privé et des investissements en toute sécurité. À cet égard, les efforts dont les autorités ont fait preuve sont encourageants. Je voudrais mentionner au plan politique la mise en place des institutions légitimes issues des élections démocratiques et au plan économique, la conclusion en juillet avec le Fonds monétaire international en accord au titre de la facilité élargie de crédit. Ce sont des signes que nous considérons très positifs. Abordant les axes de notre coopération future avec Madagascar, je voudrais indiquer que dans le cadre de la stratégie 2017 à 2021, en cours de préparation, la Banque se propose de mettre en œuvre à Madagascar les 5 priorités stratégiques de la Banque. Dans le secteur de l'énergie, nous poursuivrons l'appui aux réformes en synergie avec les actions des autres partenaires déjà engagés dans le secteur, dont le FMI, la Banque mondiale et l'Allemagne. En outre, la Banque, aux côtés des autres partenaires, apportera un soutien pour développer l'immense potentiel hydroélectrique du pays. Pour la transformation de l'agriculture et le développement de l'agro-industrie, la Banque accompagnera les autorités toujours en synergie avec les autres partenaires pour créer les conditions nécessaires à l'investissement privé dans l'agriculture. Car avec son immense potentiel, Madagascar pourra passer d'une agriculture traditionnelle de subsistance à une agriculture moderne, exportatrice et qui s'étendra aux chaînes de valeur agro-industrielles. Honorables participants, plus spécifiquement, la Banque concentrera son action sur le développement des pôles de croissance agricole et des plateformes agro-industrielles. Ce type d'infrastructure de production est essentiel pour permettre au secteur privé d'investir dans la bonne condition tout en contribuant au développement de chaînes de valeur agricole et à la création d'emplois décents pour les jeunes et les femmes. En termes d'instruments de financement, notre institution fournira à l'État et aux acteurs du secteur privé les instruments adaptés à la situation du pays. Il s'agit notamment de garanties partielles de risque et de garanties partielles de crédit. Nous auctionnerons
aussi le guichet destiné au financement des projets bancaires portés par le secteur privé. Enfin, l'un des principes directeurs des interventions de la banque sera d'apporter un appui financier catalytique tout en développant des partenariats avec les autres acteurs publics et privés. Aujourd'hui, les engagements en cours du groupe de la Banque africaine de développement à Madagascar en soutien de la mise en œuvre du plan national de développement portent sur 9 opérations d'un montant de 250 millions de dollars aux États-Unis. Excellence, Monsieur le Président Henry, je sais que vous êtes déterminé à aller très vite, aller vite, très vite. Si vous en avez les moyens, eh bien, vous avez raison. Le groupe de la Banque africaine de développement se propose de mobiliser $1 milliard pour accompagner vos efforts. Dans la mise en œuvre du plan national de développement. Avec ce montant de financement d'opérations en faveur du secteur public et privé, la Banque entend ainsi prendre sa part de responsabilité, toute sa part, aux côtés de tous ici présents, pour relever le grand défi de faire de Madagascar un pays de prospérité. Déployons tous nos efforts pour mobiliser les ressources nécessaires afin que cette ancienne nous envoyons au peuple de la Madagascar un message d'espoir, un message de soutien, un message de solidarité, un engagement ferme pour un Madagascar nouveau, un Madagascar plein d'espoir, un Madagascar plein d'opportunités, un Madagascar dont le potentiel est pleinement exploité. Je vous remercie pour votre aimable attention. Tsisy madirana hoteteny, Monsieur le Président. Fa ny président ny banque africaine momba fampandrosoana no niresaka teo. Ary heninareo tsara ngamba fa nahazo tehaka rehefa nanonona le maroboly izy. PND to resaka fa tsy PEM, plan national de développement. Zay no nitoanana izy. $1 milliard US américaine zany, dollar américaine. Sao dia teny nareo dollar tsaitsay ery amin'ny sisiny ery. Dollar américaine netiny resaka. Mazava zany. Zay keny ataoko hoe raha lafiny ara-toekarena ho any président Yer Jonard Mapianina ny resahanareo raha miteny sinoa ny mifampiresaka amin'ny mpiara-mombonantoka dia miteny sinoa couramment izy. Satria bady fotsiny iny iny resahantsika iny. Inona lefako ny anonareo iny. Ary tsy vitany tao amin'ny CBI io président ny banque africaine momba fampandrosoana io fa tonga taty Madagasikara mihitsy. Normal raha tsy nisy nikereta amin'ny andro n'Andriamatoa Yer Jonard Mapianina. Fa mbola volana apetraky ny président Yer Jonard Mapianina ara mbola tsy aiza nanaovanareo azy. Entina miady amin'ny tsy fisiny kere mitsompinenana ny olona tany atsimo tao anatin'izao fitondram-panjakanareo zao. Asa fanaparaparitsika. Ka ho teneninareo androany hoe tsy nisy na $100. Sy nareo angesaka izara amin'ny Bamangoky tamin'ny ponina Ambotry Manjaky. Fa ny fanajariana amin'ny Bamangoky avy amin'inona. Reny kely mahazo manontany ny ministry nitekarena tamin'izany ny général Erlanto. Ainao tsara zany satria fa ministre atao amin'ny tetezamita atsoa izy tao izy dia antanio izy. Nisy toyny be hoe zany asa zany. Fa tao izy isan'ny tao izy. Ministry nitekarena iny tamin'ny fotoan'androny. Hainao tsara fa isan'ny nanatrika an'io izy dia antanio izy. Mialatsiny fa le zavatra mitranga androany ohatra ny lazaina hoe ny aty amin'ny fanoherana amin'ny be fialonana.
Sao dia mba nareo mpitondra fanjakana ny be fialonana ny vitany teo alohanareo. Dia lasa tsy mahita ny zavatra ho resahanareo nareo fa manao jeritodika ny vitany tany aloha foana. Re ataonareo androany resahany. Aza miresaka ny vitany olona tany aloha zay efa tsy dia rarahinareo loatra. Ny foto-drafitrasa vitany tany aloha tsy tokananareo fa mbola anaovanareo remise en cause aza hoe fa ahoany ty, fa ahoany tsy fa ahoany ry. Za aloha dia mampirisika anareo amin'ny serana mpiara-manidina hivato ataovy ny remise en cause nio dia ho hitantsika eo ny fiatraikany amin'ity fitondram-panjakana ity. Alefa monsieur le président, alefa daholo ianareo anatin'ny vomiera amin'izany. Tena teneny hoe tsy nety hoe fa mpiara-mombonantoka nanao an'io dia ho hitantsika eo ny fiatraikany. Dia barabara ohatran'izany koa ny conférence de bailleur. Fa mpiara-mombonantoka daholo zany. Tsy olo-kolopony zany filohany bady zany andesina zany. Fa zao aleo apitsika le kabady. Apitsika ny country director ny banque iraisam-pirenena Andriamatoa Marc Lundell. Satria ianareo moa tsy dia tia loatra n'le mpamatsy vola mahazatra le mpiara-mombonantoka amintsika. Fa magaga fa ty arinareo miorakoraka reo vao momeny zareo. Fa tsy dia azoazonareo ke raha tany am-piantanareo ny teny raha reo ny andrasantsika dia natramin'ny firitaona tsy androso mihitsy Madagasikara. Vao nahazo 150 millions de dollars nareo ke nioraka be. Nen'olona 1 milliard de dollars ny resake. Zay vao mioraka. Nenareo 150 millions de dollars efa ohatra ay tonga any plafond mihitsy nareo midona any mitsambikina. Oh, kely zany. Ary mbola aide humanitaire zany ianareo. Fa nen'olona ny aide au développement samy hafa mihitsy zany. Ny lalana andehanan'izany tompoko samy hafa. Androany tsika miresaka ny tany fitombon'ny araka reny, ny taux de croissance antsika androany miala tsiny monsieur le président fa tsy nasinao resaka moa io 4% tsika androany, moins 4% androany. Tsy za mamoaka an'izany taremarika zany fa ny PTF mamoaka an'izany, mpiara-mombonantoka amintsika mamoaka an'izany. Moins 4 tsika, taloha tsika teny moins 3,8, androany tsika moins 4 boribory. Zay ny taux de croissance à Madagascar. Nareo rehefa manonofiny ampiakatra azy any amin'ny 4,2, miabo 4,2. Mba le vaste ireny e. Nareo moa 4 000 dollars ny tena nume aho izy hoe raha misy stabilité hono misy fifidianana kely. Izy hoe iza ndra baka plus 24 nanoro amin'ny président zany. Zalahy mba aza jabaka reo raha le président marina mafy tena ifinana aminareo mihitsy hoe aza jabaka le président fa tsy resaka stabilité politique zany no mampiakatra ny RNP ny ressource ny olona tsirairay zany na ny PIB anao fa mila miasa ianao taremarika eto ny resahana. Kola zavaiko zay rehefa aveo fa aleo aloha tsika ifantoka amin'ity kabary ty nenga Marc Lundell no alefatsika banque iraisam-pirenena zany tompona andraikitra ambony eo banque iraisam-pirenena zany nanatrika an'izany conférence de bailleur zany nefa dia barabarainareo ohatran'ny concombre le izy androany aminareo ve zany ravitoto daholo reny olona reny. Aloha raha tsika ny kabary nataony ho amin'ny Madagasikara tao anatiny tia conférence de bailleur ty ndao. Merci, Monsieur le Commissaire à la paix et à la sécurité. J'invite maintenant Monsieur Marc Lundell de la Banque mondiale, du groupe de la Banque mondiale, à prendre la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, chers collègues et partenaires de développement, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur et aussi une joie d'être ici avec vous aujourd'hui pour soutenir le développement de Madagascar. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter les excuses de Monsieur Marc Diop, vice-président pour la région Afrique au Banque mondiale. Il était venu à Madagascar dès le mois de mai 2014 pour rencontrer son Excellence, Monsieur le Président, et avait immédiatement donné son appui à Madagascar et l'organisation de cette table ronde. Il désirait fortement être avec nous aujourd'hui
pour marquer l'engagement institutionnel et personnel vis-à-vis de Madagascar, mais malheureusement, des raisons de santé l'ont retenu à Washington. Et voilà plus de 2 ans et demi que le pays a renoué avec la démocratie. 2 ans et demi d'efforts apparaît au plus urgent à remettre en place des institutions, à relancer les finances de l'État, à apprendre à travailler ensemble et à créer des conditions de stabilité. Aujourd'hui, le gouvernement peut se targuer d'avoir dépassé cette première phase critique. Non sans difficulté, les programmes de soutien au secteur de la santé et de l'éducation sont mis en place. Plusieurs routes nationales sont en voie de réhabilitation. Les programmes d'amélioration des infrastructures d'irrigation progressent. Les recettes fiscales sont en hausse grâce à une plus grande discipline de l'administration. Certaines décisions difficiles de réduction de subsides, telles que ceux au carburant à la pompe, ont été adoptées. Un programme à 3 ans garantissant un cadre macroéconomique pour une croissance inclusive a été conclu avec le FMI. Les dépenses sociales et infrastructures repartent enfin sur une courbe légèrement ascendante. La croissance économique dépassera plus que probablement les 4% en 2016, lorsqu'elle n'avait été que de 2,6% en moyenne depuis 2011. Monsieur le Président, vous et votre gouvernement pouvez être fiers de ce premier résultat. Le succès du sommet de la francophonie le week-end passé et, nous espérons, le succès de cette conférence marque le début d'une nouvelle phase. Enfin, l'horizon s'élargit. Madagascar peut maintenant se focaliser sur la mise en œuvre de réformes en profondeur des investissements à long terme. Ceux-ci peuvent transformer le pays et assurer que toute la population malgache participe à cette croissance. Les enjeux sont immenses. Un premier défi est celui de la pauvreté. Il faut en parler ouvertement, sans gêne ni honte, et réfléchir sereinement aux meilleures approches pour donner les opportunités à tous d'accéder à un plus grand bien-être. Malgré le fait que Madagascar a une abondance de ressources naturelles, 78% de la population sont dans un mode permanent de survie, vivant avec moins d'$1,90 par jour. On estime que 30% n'ont rien, pas de terre à cultiver, pas de bétail, pas d'épargne, mais des dettes, peu d'accès aux services d'éducation et de santé. À ce stade, cette frange importante de la population a peut tirer les bénéfices de cette stabilité retrouvée. Cette population fait face à des multiples défis. Chaque agence ici présente pourrait citer les statistiques plus alarmantes les uns que les autres, mais le taux de la malnutrition chronique parmi les enfants de 5 ans et moins est un des plus élevés au monde. Tous les jours, 10 femmes meurent en couche, dont 3 sont des adolescentes. Mais la productivité du riz, dont 80% de la population dépend pour la survie, stagne. Madagascar est un des 10 pays du monde qui sera le plus affecté par le changement climatique et nous en voyons déjà malheureusement les premiers effets dans le sud du pays. Ces défis ne peuvent être résolus dans l'urgence. Comme vous l'avez dit vous-même il y a quelques jours à la presse, Monsieur le Président, tout est prioritaire, mais il y a des priorités. Le décollage de l'agriculture et le développement de l'agro-industrie, les investissements dans d'autres secteurs porteurs tels que l'énergie, les investissements dans le développement humain et la bonne gouvernance qui se marquent par des pratiques de transparence, de redevabilité, de justice et de concurrence. Nous sommes donc très heureux de voir le travail de réflexion qui a précédé cette conférence. Il a commencé avec le plan national de développement. Il est maintenant étoffé de plusieurs stratégies sectorielles qui sont orientées vers le moyen et long terme. Nous nous associons à ces stratégies et sommes heureux de pouvoir
vous aider à trouver les moyens de les mettre en œuvre dans un esprit de partenariat. Nous apprécions les efforts qui sont en cours pour augmenter les ressources propres du pays, mais il faut aussi que la communauté internationale contribue à ces efforts. Madagascar est un des pays qui reçoit le moins d'aide du monde. En 2014, alors que le pays était sorti de la crise, il a reçu le moins par habitant après la Corée du Nord. Nous devons nous mobiliser plus pour notre pays. C'est ce que nous ferons au cours des 2 jours qui viennent avec vous, les partenaires techniques et financiers et les investisseurs. Nous arriverons donc à cette conférence tournée vers un avenir meilleur, mais sans oublier les leçons du passé. Nous pouvons vous assurer, Monsieur le Président, que la groupe de la Banque mondiale poursuivra un engagement fort avec vous et toute la population malgache. Merci pour votre attention. Mazava ny resaka ny groupe ny banky iraisam-pirenena ozy izy dia anoana anareo Andriamatoa Filoha tao anatin'izany teniny Andriamatoa Marc Lundell zany izay isan'ny nanatrika niarany dinika tao anatin'izany conférence de bailleurs zany tany Paris ny volana décembre 2024. Beda be niezaka vitan'ny olona nefa dia navarinareo anaty rano ankehitriny satria zany zavatra rehetra voapetraka tamin'izany fotoana zany ny dingana vita tamin'izany ange. Androantsika niemotra ny olona efa nandroso tany amin'ny 5.2 5,2% ny taux de croissance tamin'ny alany président Radjoana Romampianina teo amin'ny fitondrana. Androany nahemotra reo ary amin'ny 4 -4 ny taux de croissance androany. Navarinareo androany le ezaka rehetra nataon'ny olona. Rehefa nandeha ny olona tamin'izany fotoana zany nesonareo hery sy vanga mitsangatsangana ny dikany SVM fa androany dia zava-doza no mitranga satria ny zavatra nisy vitany teo aloha lasa rano daholo satria nino mandrorona le toekarena, mandrorona le lafiny ara-sosialy, mandrorona daholo ny sehatra l'industrie, ny sehatra tsy miankina. Tiako ampatsahivina anao Monsieur le Président fa ny secteur privé tamin'izany conférence de bailleurs zany dia nanosika ny PND lay plan national de développement tamin'ny fifaranany ty conférence ty ny investissement netiny ny sehatra tsy miankina secteur privé ho an'ny Madagascar tamin'izay fotoana zay dia 3,3 milliards de dollars US, 3,3 milliards dollars américains. Zay ny anjarany io le nanampy an'le 6,4 milliards de dollars ho nahatonga anazy tafakatra tany amin'le hoe 10 milliards de dollars. Le 3,3 milliards de dollars io amin'ny secteur privé io. Aleo mba vakina le izy dia leo arahana le izy dia afaka manontany ny sehatra tsy miankina ianao. Nanome anarana anankiray ateo hoe isan'ny olona nanatrika ny tao anatin'ilay fametrahana an'ilay cadre izay hitondrahana ny taty amin'ny sehatra tsy miankina tao anatin'ity PND ty dia tena gaga mahena le zavatra resahana androany. Fa mba ilazantsika fa hoe tsy resaka fivoriana tsosokoditra ny natao tany Paris dia efa naheninareo tonga maloha hoe tao amin'ny siège ny UNESCO no nanaovana azy tao amin'ny efitrano malalaky ny UNESCO tany Paris. Zany angamba tsy hoe tany anatina hôtely, tany anatina espace nanaovana an'izany fa zany cadre zany fotsiny dia efa miresaka. Ary mbola ametrahantsika an'izany satria efa teneniko anao teo hoe nisy olo maventy maromaro tonga tao tsy aro alefantsika daholo ny kabarin'ireo fa manana ny kabarin'ireo tsika fa tononoko fotsiny ohatra ny taleparitry ny
birao an'ny PNUD aty Afrika dia tao amin'izany a CBI zany. Andriamatoa Abdoulaye Mardie. Andriamatoa Abdoulaye Mar dia isan'andray fitenenana ihany koa tao anatin'io. Fotoanantsika moa tsy ampy dia valam-parina loatra. Ramatoa Michael Jean, OIF, secrétaire général ny OIF tamin'izany fotoan'izany. Francophonie, fantatsika tsara ary io conférence de Bayer io dia taoriana nanaovantsika ny francophonie. Ny an'olona zany misy fitohizana mazava tsara na vita amin'ny francophonie tsika. Dia niditra tany amin'ny CBI. Mitohy le raha lojika ny zavatra tao. Tsy kakitsika raha misy fahombiazana ao anatin'izany. Dia hoy hoe napetraky ny olona teo ange ny raisinareo ka tsy hoe firenena bankropitra. Tamin'ny teteza mita amin'ny bankropitra ny tantely efa-drakotra nangadiady ny lafiny ara-toekarena tsy nahazo famatsim-boly tsika. Nanarina an'izany tsy mora ho an'ny fitondrana izay tonga nandimby ny teteza mita. Io moa fa nomentsika anarana hoe teteza mitatra. Fa voarin'ny olona zany ary niakatra ny abo ny tany fitompony ara-karena faobe. Fa zao navarina reo anaty rano a mihibotsika androany. Ny olona efa nanana heritreritra hoe raha izao no mitohy dia afaka anao a fitombony ny ara-karena faobe tsika amina taremarika anankiroa. Saingy zao le miabo lasa mihiba rehefa tonga ny enjany amin'ny fitondrana. Ka amafisiko amin'ity fahatongavan'ny sekretera mpanjakana Amerikanina misahana ny fampandrosoana ny tany mampiasa amin'ny ampahana manontolo ny teny frantsay tia. Andriamatoa André Valigny, secrétaire d'État io, ministre tao anatin'ny gouvernement frantsay tamin'izany fotoan'izany, tonga tao anatin'izany CBI zany izy. Izy no miandraikitra ny fampandrosoana aty amin'ny tany mampiasa ny teny frantsay, aty amin'ny francophonie zany, mampiasa amin'ny ampahana manontolo ny teny frantsay. Madagasikara tao anatin'izany satria tsika nandray an'io. Dia omeny olona voninahitra tsika tao amin'ny fandraisana an'izany. Dia tonga tao a ny ministre frantsay nanatrika an'izany. Dikany tsy tany tsosikototra nanaovan'ny olona ny tafasidinika tamin'izany ary tena sehatra faratapany. Ary narahanasy zany. Ny anareo ange zavatra nataonareo tany an-dafy tsy narahanasy. Ina moa nataonareo tany an-dafy zany mba hoe nanaovanareo eraera rehefa miverina avy any nareo. Il ze parsy. Hoe malaitsika io makatsy makary aiza izy androany e. Aiza ny tohiny. Mbola nanaovanareo intervention tamin'ny fahitalavitra frantsay. Fa na le ministre ny raramba iny ary tsy samy oeraoera amin'ny il ze parsy io tsony androany. Aiza le il ze parsy. Tsy miresaka an'io mihitsy monsieur le président ao anatin'ny discours. Mba resa hoe zay zao mba angatahana aminareo hoe ino nanaovanareo eraera tanjava niona tamin'ny filoha frantsay makatsy makary resaka il ze parsy atsika io alaitsika io makatsy makary tsy fiaraha-mitantana fa famerenana anazy amin'ny Madagasikara. Aiza zay. Zay ny andrasanay aminareo. Fa tsy tonga anareo zany androany. Fa ny an'olona vitany. Antoka raha tsika ny kabariny nga ministre frantsay miraikitra ny fampandrosoana ny tany mampiasa amin'ny ampahana manontolo ny teny frantsay a andriamatoa André Valigny tao anatin'izany a conférence de Bayer tany a Paris zany a tamin'ny volana Desambra 2012. Merci, Monsieur le Président, pour ces annonces. Vous êtes un vrai ami de Madagascar. J'invite maintenant Monsieur André Valigny, secrétaire d'État en charge du développement et de la francophonie. De la République française, hôte de cette réunion. Monsieur le Président de la République de Madagascar,
Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis de Madagascar, nous sommes nombreux à être, comme le président de la Banque mondiale, des amis de Madagascar ce matin. J'ai participé, comme certains d'entre vous, la semaine dernière au sommet de la francophonie à Antananarivo, ce sommet qui a consacré le retour de la Grande Île au sein de la famille francophone et qui marque aussi en quelque sorte le grand retour de Madagascar sur la scène internationale. Monsieur le Président, je tiens à vous féliciter cette fois-ci en public pour l'organisation parfaitement réussie de ce sommet. Certes, Madame Michaël Jean et l'OIF ont joué tout leur rôle dans la réussite de ce sommet historique, mais je tiens vraiment à dire, pour avoir été présent à Madagascar pendant près d'une semaine, que les autorités malgaches, les organisateurs du sommet, jusqu'à la population malgache qui nous a accueillis, ont fait preuve d'un grand professionnalisme et d'une grande chaleur humaine. Donc je tenais vraiment à dire, et je m'en suis entretenu encore hier en marge du Conseil des ministres à Paris avec le président de la République François Hollande, je tenais à vous dire à quel point le gouvernement français, le président de la République en premier lieu, ont été marqués, touchés, impressionnés par cette grande réussite du sommet de Madagascar dans votre pays, Monsieur le Président. Aujourd'hui, cette conférence des bailleurs et des investisseurs pour Madagascar va également marquer, j'en suis persuadé, une nouvelle étape positive pour la Grande Île et pour ses habitants. L'organisation de ces deux journées déterminantes pour l'avenir de Madagascar a mobilisé les autorités malgaches et la Banque mondiale, dont je salue le travail et dont je salue le discours à l'instant de son président. Je remercie bien sûr l'UNESCO qui nous accueille aujourd'hui. Depuis la fin de la transition en 2013, Madagascar a accompli des progrès significatifs. Les élections présidentielles et législatives de décembre 2013, puis municipales de juillet 2015, puis sénatoriales de décembre 2015 se sont tenues sans difficulté. L'ordre constitutionnel a été rétabli et les institutions sont à nouveau en place, parfois après plusieurs années de suspension, comme pour le Sénat. Madagascar a réintégré l'ensemble des institutions internationales, dont notamment l'OIF et la communauté de développement d'Afrique australe. Le pays a accueilli le 19e sommet du COMESA en octobre dernier et donc, je le disais, le 16e sommet de la francophonie la semaine dernière. Ces deux événements ont été des succès diplomatiques aussi, qui confortent le retour de Madagascar dans la communauté internationale, sur la scène internationale, et ces progrès sont d'abord les fruits des efforts des Malgaches eux-mêmes. Ils sont aussi ceux de la communauté internationale. D'abord, l'engagement des Malgaches. Je tiens à mon tour à saluer les engagements pris par les autorités de Madagascar à réformer le pays afin de rétablir les grands équilibres macroéconomiques, d'améliorer le climat des affaires et de promouvoir une croissance plus inclusive pour réduire la pauvreté. À cet égard, l'engagement pris par Madagascar d'adhérer à l'OADA en 2017 constituera une étape décisive. Elle renforcera la sécurité juridique des investissements réalisés dans le pays et le rapprochement opéré avec le partenariat pour un gouvernement ouvert, le PGO, dont la France organisera à Paris le sommet la semaine prochaine avec la participation de hautes autorités malgaches est également à saluer. Après l'engagement des Malgaches, l'engagement de la communauté internationale. D'abord le FMI. Je me réjouis de l'octroi par le Fonds monétaire international en juillet dernier d'une facilité élargie de crédit de 305 millions de dollars associée à un programme triennal de réforme. Cette aide met Madagascar en situation de retrouver une croissance forte, durable et inclusive. Elle devrait permettre de consolider le redressement de l'économie entamé depuis 2 ans. La croissance devrait en effet atteindre 4,1% cette année en 2016. La Banque mondiale aussi. La mise en œuvre du régime de redressement pour les États en sortie de crise par l'Association internationale pour le développement du groupe Banque mondiale donnera accès à Madagascar à des financements beaucoup plus conséquents dans les 3 années à venir. Le président de la Banque mondiale le président de la Banque africaine a lui aussi apporté sa contribution à l'instant. La France, qui fait partie des principaux actionnaires de ces institutions financières internationales, soutient la mise en œuvre des nouveaux programmes du FMI et de la Banque mondiale à Madagascar et nous nous en félicitons.
Ainsi, beaucoup a été fait depuis 2014 et il nous faut poursuivre ensemble sur cette voie. La France encourage donc les autorités malgaches à poursuivre le processus démocratique. Le bon déroulement des élections présidentielles de 2018 et législatives de 2019 sera décisif pour la stabilité, y compris économique, du pays. La stabilité politique est en effet une condition sine qua non réclamée par les Malgaches, mais aussi par les bailleurs et les investisseurs privés qui veulent aider au redressement de la grande île. La France réaffirme aujourd'hui par ma voix son soutien à Madagascar. D'abord au niveau institutionnel. La mobilisation de la France en faveur de la grande île n'a jamais cessé, avec un volume d'aide bilatérale cumulé de près de 80 millions d'euros en 2015. J'ai signé la semaine dernière un nouveau document cadre de partenariat, DCP, pour la période 2016-2020, en marge du sommet de la francophonie, qui a pour secteur de concentration l'éducation, la formation et la recherche, le développement urbain ainsi que l'agriculture, l'environnement et le développement local. La France a aussi œuvré à l'obtention de financements multilatéraux auprès des institutions financières, du Fonds européen de développement et des fonds verticaux pour la santé. Elle l'a fait en ciblant, en accord avec les autorités et les autres partenaires de Madagascar, les secteurs essentiels pour la stabilité et la croissance. Je veux parler de la gouvernance, des secteurs sociaux et du développement local. Comme vous le savez, la France a aussi répondu favorablement à la demande d'aide budgétaire de Madagascar sous forme d'un don de 5 millions d'euros en 2016. Cette aide budgétaire qui a contribué au financement du déficit budgétaire de 2016 et à l'octroi du programme du FMI devrait être décaissée avant la fin de l'année. S'agissant de l'AFD, l'Agence française de développement, ses engagements annuels à Madagascar sont en forte progression depuis 2014, en raison notamment de la possibilité d'octroyer à nouveau des prêts souverains à Madagascar. 4 prêts souverains ont été octroyés en 3 ans, dont un prêt de soutien budgétaire de 40 millions d'euros, entièrement décaissé entre janvier 2015 et janvier 2016. Cette progression des engagements témoigne des efforts de la France pour accompagner le gouvernement malgache dans la mise en œuvre de son plan national de développement. Pour la seule année 2016, près de 94 millions d'euros de financement auront été signés avec l'AFD à Madagascar, dont 62 millions répartis sur les 6 conventions que j'ai signées la semaine dernière. Les projets visent à accompagner le phénomène d'urbanisation, à améliorer les conditions de vie des populations urbaines et à renforcer la résilience des villes au changement climatique. L'AFD continuera de mobiliser sa palette d'instruments financiers, subventions, prêts souverains et concessionnels, mais aussi instruments financiers de Proparco, dans le domaine de l'économie privée, tout en veillant à préserver la soutenabilité de la dette du pays. Enfin, je vous annonce aujourd'hui que la France s'engage à décaisser au moins une centaine de millions d'euros en prêts et en dons sur les 3 prochaines années en faveur de Madagascar. Au niveau du secteur privé, son rôle est bien entendu primordial pour assurer le redressement économique du pays. Les entreprises françaises, et j'en parlais à l'instant avec le Président, ont répondu présent au projet d'infrastructure. Le consortium Ravinala, constitué par Aéroport de Paris Management, Bouygues Bâtiment International, Cola Madagascar et Meridiam, et le gouvernement malgache, a été désigné attributaire de la concession des 2 principaux aéroports internationaux de Madagascar, Tananarive et Nosy-Be. Le contrat a été signé à l'occasion du sommet de la francophonie lui aussi. Dans le secteur énergétique, 3 consortiums comprenant des entreprises françaises ont été adjudicataires des appels d'offres portant sur la réalisation de barrages et de centrales hydroélectriques. Il s'agit de Eiffage pour le développement de Saofika, 180 MW, de Sogea Satom pour NTT Zambato, 120 MW, et de Colas pour Grenoble pour 90 MW. Le montant total des investissements français privés s'élève donc à plusieurs centaines de millions d'euros. Plusieurs entreprises françaises ont fait part de leur souhait de participer aux appels d'offres à venir, qui seront lancés prochainement pour la construction de centrales solaires, notamment dans le cadre du programme Scaling Solar, mené par la Banque mondiale. Avec la nouvelle politique de transport aérien en cours d'adoption et la recherche d'un partenariat stratégique pour Air Madagascar, les perspectives de développement des secteurs aériens et touristiques offrent des opportunités pour les entreprises françaises et elles sauront les saisir. Ainsi, la détermination de la France à rester aux côtés des autorités malgaches est entière. Celles-ci doivent, de leur côté, tout mettre en œuvre, bien sûr, pour sécuriser le climat des affaires, afin de favoriser en retour
beaucoup d'investisseurs et de bailleurs, car ce sont les investisseurs et les bailleurs qui, évidemment, assureront la stabilité et le développement économique, mais aussi social et inclusif de Madagascar. À ces conditions, cette conférence des bailleurs que nous ouvrons ce matin pour Madagascar sera, je n'en doute pas, un grand succès. Je vous remercie. Mazava, Monsieur le Président, enfin, mety miresaka eto fa nazava tsara ny teniny amin'ilay resaka hoe consortium ravinala teo a fa isan'ny tao anatin'ny conférence de bailleurs ny kasika an'io io fananganana ny seranam-piaramanidina Etsivato io a dia isan'ny tao anatin'izany ka eto a dia tena mampirisika anareo mihitsy a atsikafony hoe jereo hoe inona ny lesoko ao meo tsiny aho fa nazava izy iny raha ohatra ka ilainareo ilay kabary dia alainareo ao anatin'ny internet fa ao iny dia mba averimberina enony fa mbola afaka ampianay ohatra mbola mila anao mbola misy archive be da be ka mbola misy bobaka be aty ny tamin'izany hoe inona kainy nataon'ny olona zay ngely izy tao anatin'ny tambajotra ny fiadidinan'ny repoblika io voaka tao zany nanaovan'ny olona soratra fa mifafahanareo moa reny zay le zavatra tiatsika tenenina hoe nareo tsy mamaky fa raha mamaky nareo zay tsy mba mamafa ny tahiry zany matoa zay manana feo alefa aminareo androany a dia ny tahirinay reny alefa reny satria zava-dehibe ho an'ny fireneny reny ary tsy azo atao adinoany nasiany olona tsindrom-peo a mikasika ny seranam-piaramanidina eto amintsika nasy-panavozana tao anatiny resaka CBI io dia mbola miteny anytsika fa tsy nisy an'izany io angely teneniko hoe anontaniany ministre ny solomaboaka ny Arsona Rafidimanana fa ministre izy tamin'izany fotoan'izany ary izy no ny kabary tao anatin'ny nanaovana ny cadre réglementaire ny 3P zay nandraisany sehatra tsy miankina anjara tao anatin'ity CBI ity hainy manazavanao an'izany atsoa izy monsieur le président azava hoe zava amiko ny ministre tamin'izany fotoan'izany filohan'ny anteny Mirandola taty-arina ary filoha Vonjimaiky nitatana n'ity fireneny ity Rivo Rakoto vao azonao atsona raha misy zavatra tianao fantatra mikasika an'izany ny ministre Evara Zafy Mandimby zany a tamin'ny andro tetezamita ny tao anatina ministera azonao atsona fa tao izy nanatrika an'izany izy tao amin'ny sehatra tsy miankina mihitsy izy azo antanina an'izany raha ohatra ka mila sarinareo izy daholo ny olona tonga tany dia afaka publienay dia reo dia jereo le sary reo dia reo sehatra tsy miankina dia hoe izy reo ady izy amin'ireo mety aminareo no miresaka aminy a dia anontanio ny toy ny raharaha fa mialatsiny monsieur le président fa ny sehatry ny agro-industrie ny sehatry ny arena kibony tany ny sehatry ny solika ny sehatry ny fizahantany ny sehatry ny resaka fifandraisan-davitra ny lafin'ny araboly zany a dia nahazo tombony a tamin'ny fisian'ny CBI avokoa teo amin'ny sehatra tsy miankina ka angamba tsy dia mitombona loatra ty filazanao ty fa ho alefatsika amin'izay moa inona amin'izay ny teneninao mikasika an'le CBI ho averintsika kely le kabarinao mikasika an'le CBI ahoana tsara monsieur le président les conférences de bailleurs mba tena gaga aloka fa ataontsika miveriny indroa mihitsy le teniny satria fohifohy moa le nitenenanao azy eo amin'ny 4 seconde eo fa na 4 seconde ary fa tsy nandalo fotsiny tao anatin'ny sofin'ny olona zay manaraka ny teny ataonareo tsy maivany reny io moa zay lazainareo hoe mpitorotoroka anareo any amin'ny sehatra iresa-pireneny ko zavatra ohatry zany ny ataonareo ko ahoana zay tsy anao tatitra ity aloha dia anaovanay tatitra koa ty ary ampahafantanay le olona zay tena nisikiponitra tamin'izany hoe zao ny fanabarabaran'le fitondram-panjakana any Madagasikara amin'izao fotoan'izao izay nampandrorona n'izany ezaka rehetrarehetra vity zany rehefa miresaka ny zavatra sy ny ezaka nataonareo a ho an'le firenenay rehefa niresaka nagoanana dia hainareo mihitsy no miteny hoe manao an'izay amonona n'lay mpiray-tanindrazana mihitsy le mpanohitra satria nanapaka ny agoa aleo za fa tsy mpanohitra nanapaka ny agoa fa ny firenena amerikanina zay tsy manaiky ny resaka fanonganam-panjakana tompoko no nanapaka ny agoa saky eo vavolombelon'ny tantary tsy afaka manampirofo an'izany a
fa ity fanabarabaranareo conférence de bailleur ty zay nisy ezaka vita nefa dia tsinitsiny avinareo a dia aloha mba mpahafantarina ny olona hoe zao ny fahitanareo azy efa ny olona nanao ezaka ao Madagasikara fa rehefa zahay moa zany dia hitanareo mihitsy ny miteny hoe zay mamodika amin'ny Madagasikara fa rehefa nareo manabarabara ny olona mahampandroso amin'ny firenena ohatran'izao a any ianareo ke mety foana e ianareo marina foanako alao marana dia kabarin'le filoha mikasika an'izay CBI zay zavatra andresantsika tamin'ny CBI a ampahany fotsiny iny fa mbola tsisy ray manontolo fa zao nefa ny zavatra andresanareo mikasika an'izany dia izy amin'ny be fialonana donc raha antsika ny teny nataony a tamin'ny asabotsy alina mikasika an'izany a CBI zany dahoany zavatra natao dia nilazako zareo hoe mahazo 10 milliards angambany izy zay 10 milliards de dollars fana 100 dollars ary tsisy nanao investissement teto Madagasikara. Ny zavatra nataony tany aloha dia hitanareo angamba nisy an'le conférence des bailleurs natao tany Paris nataony fitondrana teo aloha dia nilazako zareo hoe mahazo 10 milliards angambany izy zay 10 milliards de dollars fana 100 dollars ary tsisy nanao investissement teto Madagasikara. Fahasahina goavana ny filazana an'izany ary raha ny anotsika fotsiny ho ankabariny sekretera mpanjakana frantsay miadidy ny fampandrosoana ny tany mampiasa amin'ny ampahana manontolo ny teny frantsay dia nametraka tsara izy an'ilay hoe consortium ravinala fa ao anatin'io dia rehefa makeny vato anao a dia mahita hoe io seranam-piaramanidina ngeza be asa $5 €5 io tsy maniala tsiny a fa fanabarabarany zany zavatra zany ary tsika tsy mpanohitra bontolo araka ny ilazany sasany azy a reo honorable isany fa tsika dia mpanohitra misaina mandinika ary mitondra tsikera ho fanarenana ny tsy mety eto amin'ny firenena zay zavatra zay no ilana ny fahatokisan'ny mpiray-tanindrazana satria ny zavatra ataonay amin'izao fotoan'izao io a dia ezaka anankiray zay ataontsika hoe hanairana ny mpiray-tanindrazana rehetra atsapa ny mazava-dehibe an'ity firenentsika ity ka mila hitondrana ny anjara biriky ny sambatan'olona zany hoe tsy voatery hongeza be ny zavatra hoentinao fa inao mety mieritreritra hoe zavatra kely netiko fa io zavatra kely entinao iny raha mitambatra amin'ny olona anankiray dia miampineny anankiray dia miampineny anankiray a dia lasa ngeza be iny ary matanjaka tsika ao anatin'izany ny mpitondra fanjakana dia mifikitra amin'ny toerana ny mamaika azy anao zay azahoana toerana ny mamaika azy a dia rehefa azo ny toerana dia azavainy ny atao hoe démocratie dia ny fiarovana ny toerana iny ataony hoe démocratie fitsika eto dia manazava hoe ny atao hoe démocratie dia ny fisinyny fanajana ny zoan'ny sambatan'olona be da be zoanao tokony ajaina mahana zo ianao hianatra mahana zo ianao aneo hevitra mahana zo ianao anana safidinao amina firehana politika anana zo ianao anana fahalalahana amin'ny zavatra rehetra zay ataonao na amin'ny asa zay ataonao fa tsy hoe rehefa misy olona lany dia ny fiarovana an'izay ny atao hoe démocratie fa ny fanajana an'ireo zo reo ray ao anatin'ny démocratie ny fisian'ny fahalalahana no mamaritra ny fisian'ny démocratie dia ny teny moa ny manam-pahaizana hoe fahafolo aty Afrikitsika amin'izany fisian'ny démocratie zany dia hoy zay hoe jesosy dia inona loatra re ty e marina mafy tena mampiatso Andriamanitra mihitsy
androany ange zany démocratie zany ka mihemotra tsaiky firidingana any ariny tamin'ny andro professeur Zafy ange tsika no nilaza fa nisy fahalalana teto Madagasikara fa tamin'ny ampahany mba iza taminay tato anatin'ny reto miara-manonja reto re mba afaka miteny tao anatin'io télévision mpanjakana na io radio mpanjakana io ty itenenanao fa fahafolo aty Afrika ianao amin'ny fahalalana sy ny démocratie zay ohatra ray fotsiny apetraky tsika de firy aminareo mpikambana anatin'ny fahefanam-panatanteraka no mikawitry mihitsy ao anatiny zany radio sy télévision mpanjakana zany am'izay tianareo satria fanananareo ambatanareo io malahelo mihemotry tsika androany de milazy nareo fa malalaky tsika ary fahafolo aty Afrika ka hoy zany eto reto namako reto mbola anampy ny zavatra zay ndresako teo satria samy nandinika daholo ny rehetra hoe inona kay ny marary an'ilay firenena malagasy androany ka hiteny le filohan'ny république ka tokony ho resahany ka le marary an'le président no resahany fa tsy le marary an'le vahoaka malagasy ka ianao zy raha maro santy fa de naninona loatra re zany ny fomba ataontsika hoe iza ny olona manolo-tsaina ao anatin'izany ka tsy mahita hoe retony ny marary an'le vahoaka androany de tiany tokony ho resahany ny any amin'ny honorable any inona ranga marary amin'ny vahoaka nareo tany ka voaresaky le flo akoatra ny resaka tsy fahasalamana hoe ny covid mirongatra ka mba voaresaka tao anatin'iny akoatra ny zay teneniko zay fa tsy ny fahamalina amin'ny fanoerana ny miresaka ny zavatra zay makasika ny tena ny zanako sy ny tariny zay ka manitako hoe voaresaka tao fa raha tena hoe inona le marary any aminareo any mba hanaovy santoreny honorable aloha mba inon'ny olona aloha amin'ny raha tsika ty hoe inona marary an'le vahoaka nareo any amin'ny faritry tasy iny arivo mamo no voaresaka tao anatiny hoe nyresahany ve ny kapoaka ny vary ohatra sorta honorable sorta tikainankafa atao anatin'ny miara-manonja gaga sady talanjona tena sy zava-dehibe ny everiny vahoaka ho zavatra mba hoeny tamin'ny sabotsy zay marina angambany hoe ny filoha no miteny filoha lam-bahoaka miteny de manena anatena zavatra dehibe rehefa zavatra tsy tena zavatena zava-doza nanoeno zany ny tiako ambara de asa loatra andriamatoa filoha lam-bahoaka zay manolo-tsaina anao fa tsy reny ny nandrasany vahoaka taminao tsy reny ny feo tokony hoeniny olona satria ny mahamay sy mangiry firy ny tantsaha ny mpiasa-mpanjakana any amin'ny région samihafa iraha Madagasikara izany nandrasana hoe zao ny entsika fa ho avonay ny valanaretina faharoa eto Madagasikara ka miomana ohatran'izao ianareo ohatran'izao tsika ny zavatra mampalahelo de ny fanenjehanao ny mpanohatra ny BDB mpanohatra mpitolo nefa rehefa tena dininao ny zavatra eninao teo ny eny vahoaka fananinaina avao ty tsy tia tena intelligent zay ny filaza azy reto mpanohatra reto fa tsy oatra ny hitanao isan'andro ho anareo mpanolo-tsaina de takaro ataovy lavitra be mihitsy ny fijerena hoe ohatran'iny reto mpanohatra reto fa tsy oatra ny zavatra ny ainatsika taloha ny ainanareo ka zay no mahatonga amin'ny teny satria raha nyresaka zao tamin'izy hoe ohatran'ny manjary ohatran'ny zavatra hafa no amalin'ny olona n'le teny satria le zavatra nyteneninao tonga de mipetahan'ny olona teny midongresaka ndresahanao nyasahanao milazany hoe mahasitrana ny CVO ny atsy an-daniny zareo tato paramètre milaza fa ny CVO tsy mahasitrana fa mbola mietrehatra le vaccine zany hoe reo manam-pahaizana efa andinga hoe inona ny mety fa le anankiray moa le miaraka tsy haiko le fa ohatran'izay no entina apahely anaovana reportage raha ny tanàna hoe vaingana mivaingana ny raha mivaingana tsy lizy izy entina an'izay fa aloha le vahoaka hitsara tena amin'ny zavatra fa ny anay zavatra ny ainy anay de hoe zany filoham-pirenena zany de hijery ny fiainam-bahoaka ray manontolo satria ho avondray satria rehefa miditra amin'io any aza dino hoe fa hatrany amin'ny fahasalamana fa ianao miteny amin'le CSB2 CSB1 zaraina CVO zao ny tereninay aminareo zay zany zay ato moa tsy manitoerana fandaingana fa toerana misy porofo ny ato fa milazahanao mandana mba miditra any amin'ny CSB2 any aminay ihany manana commune anankiray
fa tsy misy ninina azo resahana na fitsapana hafanana ary ho anareo ministre ao ministre ny fahasalamana tsy nisy an'izany ninina eo moa ministre asiana tosika tsony tosika fa tsy nisy an'izany tany na voana kotra ary fa eto resaka démocratie ny président dia milazany hoe fahafolo aty Afrika akotra zao président atsy aminay etsy amesy tosika mitaky ny olona amin'ny resaka tany démocratie ny resahana mitaky ny olona amin'ny resaka tany amin'ny resaka ny tany hoe zay amin'ny fanjakana meo azy alaineo na tapirana dao tenibohatra ray manontolo falehan'ny vahoaka mba hajaina tonga dia afa ty midena avy trano fa atsony gendarme mandray zalahy mitaky fa hoe androany zany dia fa misy fiantsona sady tsy démocratie zany zalahy ho anareo amin'ny mpitandro filaminana aloha le olona rehefa miteny mihoatra zavatra tsy mety a zay le olona voatsonao fa vao miteny le olona dia avy trany dia hoe io no atakenao voalohany ny olona tsy taitranao amin'izany ntsony amin'izao fotoana ny tany mamay azy ny tany zany démocratie zany ameo azy ameo ankesara zay ankesara fa le anaovanareo le tetika azy ohatran'io zao resahana teo baheura dia anao tsy raha vitanina vitonana teo aloha fa rehefa tansaina henonareo teo daholo ny zavatra misy a zany ny olona ny asa zany ny vola nentina ny asa vola azy nampiasaina tamin'izany fa tsy resahanareo teo anaovana revy a anaovana makety tsara tare a dia resahana fa mahazo université anytasy a ohatran'izao université itasy nefa manana anankiray soavina andriny e dia efa manana anankiray keo tsy maninona ataovy be diabe isaka commune isaka fokotany ilainay zany zay tsy milaza hoe tsy ilaina indrindra fa resaka agronomie ilainay zany fa ataovy amin'ny zavatra mety hoe ohatr' zao zany université atsangana ohatr' zao nanimbolam-bahoaka fa le resaka mampimendra inay le mieno an'le fitonam-panjakana satria tsy ange nareo ve no mitondra an'le renema sy tvm dia hoe tsy maintsy mena mampalahelo le zavatra resahana amin'ny vahoaka hoe reny ve no atao hoe ampitainany amin'le vahoaka hoe aloha inony vahoaka le teny fa tsy haiky tsy teny hoe amin'ny tasa ohatran'ina fa sarotra be le milaza an'lizy elatsiny raha ohatra ka nieno zavatra nisy zavatra nantenainay ivelomana mety anatsarana fiainam-bahoaka na resaka fandripahalemana ny resaka ho an'ny tontolo mifampianarana zany ilainay zavatra rehetra zany fa mangido an'le vahoaka fa aminay vao tamin'ny latsainy na enona indray zany tiako tenenetiny na manao honorable ny resahana an'izy fa hoe manjary tafitanay zany fa hoe akana volanay ny ray aman-dren'ny mpianatra entina tosika fameno amenona ny entomana ny chef zapy ohatra mahamenatra zany hoe ohatriny andray no alain'le zany hoe tena badona tanteraka mihitsy le mba mivoatra hoe mampianatra nareo be loatra raha tsy efa tsy resaka ho fa zany zavatra niainana dia ohatra zay nomenareo a sakafo ho an'le vahoaka le mba mivoatra rehetrarehetra any dia io mitenynareo atsy amin'ny ilany atsy fa hoe anaovana kararanay le atsy ny fampianarana ho le olona tsy efa tamin'ny 10 ve ny tokony hitanareo zany aretin'izany fa misy zavatra tsara dalàna zany amin'ny fampianaranao amin'ny anjerimanontolo dia zao anao dia satria zay nefa nyteneniko teto alohan'ny dia teto miara-manonda hoe efa mialany ny mpamono afo dia zay ny taty raha hoentina ny filoham-pirenena na ho any ministère na tsy fantatra tompona ndraikitra midraikitan'io hoe aodio aolany ndray le resaka fa anaova aloha mbola miandry kely mivolanareo fa anaovana carte anareo a tsy maintsy hoentinareo reo ngefa manana carte hatramin'izay e ngareo tsy manana carte tsy nanana carte mampianatra azy ve reo fa inona fotsiny raha ohatra ka tsy nanana ndraiky inona nidirany ty amin'ny université zany zavatra mampimena zany hoe ohatran'izay zavatra jaonay anao dia miteny anaovana carte ao ahafahana mandony volanireo dia rehefa avy eo zany tena politika entomiady a dia hoe le kararenay dia alefa any amin'ny banky dia zay nahazo vola tany lefa tsy kelikely dia ohatran'le any amin'ny fonctionnaire mandray vola any amin'ny banky io zany efa tonga ankarama e dia mandeha le feo dia tapina ny dômy satria vita teo fitakian'ny mpianatra aloha hoa le olona hitaky amin'izao zay ny démocratie raha ohatra ka tena atao hoe aloha le olona hitaky fahamarena fa tsy hoe io ndray zany anaovanao an'izay za dia andro roa volana telo volana raha isy ary zay satria ohatra ny karapoko tany areto tany rivorivora fa tsy raha Madagasikara mbola tsy vita tsy haiko na misy na tsy misy afatahana ny hoe isan'ny anina fa zay moa zay entina milaza le zaho azy nantenaina zavatra ngeda be ohatra hoe nyresaka ho an'ireo nitaky zao ohatran'izay zao nyresahana reo to paramètre hoe mbola tsy azo zany le zavatra nitakina fa tratrany mpamono afo koa ngamba dia matinao ka le tolona nataon'le le anina tonga ty ny aretina atsonana hoe paramètre dia afa namaly ny paramètre hoe le zavatra aloha mba avoay
le tosika entina miasa sy ny taratasy ny fitaovana entina miasa dia mba zay ny zavatra mba fantatra ny olona fa tsy lazainao ndray inona zany ny fanampiana mesure hoentinareo an'ireo nampitana fialamina efa avoakanareo ny arabe isavan'ireo zavatra na kasibosy na tsy fantatsony any taloha efa tsy nahazo dia inona nay any nda mitenao mpitana filaminana rehetrarehetra manamorona any amin'ny tanàna rehetra misavatanàna amin'ny zavatra zay zavatra tenentenena hoe tsy zavatra hafa nangatahana taminao raha andriamatofilo lanim-bahoaka mamy-bahoaka tena mamy-vahoaka fa tsy ty resaka lazainao teto fanenjehana amin'ny mpanohatra zany ny zavatra nafinaritra anao dandaninao a 72% kabary nataonao dia any amin'ny mpanohatra ny eritreretanao an'ilay izy a zavatra tsy vitan'ny hafa teny namana fidelina teo a mienatra raha ohatra ka raha nahavita ianareo hatramin'ny zavatra université nataon'ny asa natao zay moa na fiarahanareo mianaka miasa hoe ireo navitan'le ny président Ratsiraka nampitombony université tsy fantako na inona na inona zay ny zavatra misy zany fa zavatra aiza baribarana ho ale izy fa le vahoaka nefa tonga sainy efa tena tonga saina le vahoaka mieno zay zavatra misy hoe ary zay nisorana rehetrarehetra zavatra izy fa any ambavoatra any any ambosarety eny ianao zay nisorako anao rehetrarehetra fa be dia be fanenatako any ambosarety mieno miara-manonja asiana radio dia asiana ino ty mpanao soroera kely dia eno dia nono miara-manonja efa any le fiainan'leoka inona no andrasana le filoam-pirenena zany ny ainana tany androany kango zava-doza ameny hoe ino ty lazainy ty rangaty fa tsy isy nieritreretiny amin'izy fa hoe misy valana retina indray a tonga nento mibotry any mazanga any avy any Afrika Atsimo zany no tantarainy any fa naninona tsy efa nilazaina hoe misy zany dia mba niady tamin'io natao protection-ndreo maramila be deabe reo nalaharo raha mivodin'iny iny vodinamasina iny sisin-dranomasina rehetrarehetra io mialatsiny iny zany ny fianonan'ireny niarovana an'ireo izy anay tamaiky ty etary anao mbola milaza afaka 5 any mbola afaka sokafana anay lizy a mampimetsika fa zany hoe zay raha ohatra ka hididava-mbola le izy avy any velany apetrako tsara mihitsy le izy dia apetrako tsara hoe hididavana voly ty fa tsy manam-bola mifanjakana fa iza resahana zany hoe any tsy manana frigidaire itahirizana le vaccine fa ohatra menao amitenan'io fanjakana inona loatra fanjakana itikatra fa zany nentina hitondranao fa zany avy nytansaina anaty radio tsy mana tsy ampy ny fitaovana itahirizana le vaccine dia inona fotsiny zany no atao eto mparabe datsy efa milaza fa tsy mahasitrana ny CVO anareo dia inona zany no atao eto le vaccine avy hatrany derrière am'le zavatra maloto anankiray am'le valo zany fito nolotona zany hoe misy raha vao mitsitrona dia vaingana ino nraisina voalohany satria entina anaratsiana ny tsy anafarana mantsora fotsiny io zao araky ny eno ankeo androany efa na eno e fa mefa ny OMS efa nanokana anapina n'le aty amin'ny tany afrikana ka eo anao alohanao hitany ny olona tsy azo ferana amin'izany alohan'ny olona hitsabo ny tenany efa tsy afaka mitay tsy voatsabo ny fanjakana le izy a fa barabaraina aloha ngam meko rehefa avy eo miverina ihany fa omeko ny namana ianitra honorable ianitra ny fitenenana anao ranabava fitenenana dia toizo indray aloha dia satraskla rodin manantitra ny fiarabanantsika rehetra zay manaraka nyty fandaharana miara-manonja ty araky ny efa voalazantsika ombonymbieny a dia ny fandarana miara-manonja ty a no lasa référence zany ho an'ny rehetra zay manara-baovao a fa indrindrandrindra rehefa manomana kabary alefa ho an'ny vahoaka malagasy zavatra maromaro no tiako horesahana eto ary mety ho lavalava kely le izy a fa manana faharetantsika rehetra satria fampatsahivana ny tantara ary fanadisona ihany koa ny zavatra zay voalaza nireo filoha anankiroa tamin'iny herinandro iny tsika dia nahita fa filoha anankitelo be zao no nandray fitenenana mikasika ny raharam-pirenena mikasika ny coronavirus mikasika ny situation générale politique générale situation politique ny alarobitsika napiakatra ny filoha ravalomanana teto amin'ity fandarana miara-manonja ity marobe ny zavatra voalaza ny ary nisy révélation ihany koa ary taorina zay fandraisany filoha ravalomanana fitenenana teto miara-manonja zay a dia nisy réaction en chaîne aveo nataony ny amiral Didier Ratsiraka zay niakatra plateau ihany koa ny Zuma
iny moa zany dia efa mahazatra foana hoe rehefa miteny ny filoha Ravalomanana hatramin'izay zay tsikaritsitsika dia tsy maintsy alefan'ny président ankehitriny miteny mialohana amin'ny savalalana natao hoe précurseur ny président Ratsiraka miteny zavatra izay ho amafisiny na angalan'ny fanapa-kevitra ao aoriana kely dia niteny ny président Ratsiraka ny Zoma dia niteny ny filohan'ny filoham-pirenena ny Sapotsy mikasika an'izay fotsiny zany zavatra ho resahantsika eto satria misy zavatra nodisona mihitsy ary le tantara tsy fanadino satria niainany zany zavatra nisy zany izahay niainany zavatra nisy tamin'izany fotoana zany ny ray aman-dreninay namanay manodidina rehetrarehetra ary mino afa izay rehetrarehetra atao anatin'ny miara-manonja ato amin'ny ankapobeny dia nafantatra tsara ary niainany zany zavatra niseho tamin'izany andron'izany président Ratsiraka zany ka eo no tiako hitondrana ny témoignage sy ny fahalalako kely momba zany tamin'ny andron'ny président Ratsiraka zany raha ny tena tokony hisy tsy tokony resaka an'izany tsoa satria tokony mandrositsika amin'ny zavatra izay atao kanefa ny fipotrany sy ny fitenenany zavatra maromaro mahatonga mamofotamandry ary mamerina mihitsy ny tantara hoe tsy zany no niainanay tamin'ireny fotoanany révolution socialiste reny zaho ara le izy nanomboka tamin'ny taona 577 tany ny filoha Ratsiraka no nitondra nyity firenena ty nasiny resaka mikasika ny colonel Ratsimandrava nanaitra nalo voalohany aloha dia ny zavatra nyteneniny hoe nanahirana be anazy ny maître malalaiza anazy ny question iny na dia efa hoe préparé ihany raha irana fahitana le mpanao gazety fa ny tena nanaitra dia le affirmative be ny filoha Ratsiraka ny teny hoe olona efa maty izy no nentina teny Ambohijatovo zany zavatra zany manaitra satria hatramin'izay ary nampianarana anay na tany ampianarana sy ny vaovao rehetrarehetra hatramin'izay dia hoe teo Ambohijatovo no nitofirina ary maty tao anatin'ny fiarakodiany zany colonel Ratsimandrava zany ny tantara zay niaina tamin'izany fotoana zany sy ny nafantatra an'izany zavatra nitranga zany nafantatra fa amin'ny fon'ny olona zany colonel Ratsimandrava zany niaina tao anatin'izany izahay satria ny ray aman-dreninay anisany vavolombelona natsona tany amin'ny fitsarana niatrika an'izany procès Ratsimandrava zany nidika an'izany zay tao an-trano dia niainany io procès Ratsimandrava io ary nafantatra zavatra marobe na mbola kely ara tamin'izany ny tiako tenenina zany dia hoe PDB ny zavatra noresahana foana tao an-trano PDB ny zavatra zafady tsy nikolle tamin'ny procès ary taty aoriana nisy olona niteny zafady tompoko nisy niteny taty aoriana fa ny olona maty ny olona nanao ny eloka dia tsy tao anatin'ny fitsarana niteny ny filoha Didier Ratsiraka tamin'ny Sabotsy dia hoe olona efa maty indray ozy izy no nentina teo ny colonel Ratsimandrava somary nanaitra ana le zavatra nitranga moa zany fa dia manintona saitsika fotsiny satria misy marobe ianareo namana na ato anaty miara-manonja mino fa ny namana andrenjato koa manakolazaina mikasika an'izay fa ny tiako horesahana dia izao tamin'ny fotoanandro ny président Ratsiraka tsika dia tadidiko tsara niaina tao anatin'izany fahasairana tanteraka zany tsy nisy zany tsisy ninina tamin'izany fotoanandro zany na dobera na savony na vary na PPN na inona tsy nisy révolution natao sy révolution socialiste ny aremano mena vahana tamin'izany fotoana zany no nanomboka ny kolikoly ary zay tsaroko mbola kely dia efa nasaina ny lahatra vary amin'ny 4 maraina amin'ny 3 maraina amin'ny 7 maraina voazina mametraka kitapo mametraka arona tany fokotany zany zavatra zany no miverina amin'izao fotoana zao filarana vary mora eny fokotany eny nidika an'izany zany misy fandraisana mihitsy le pratika zay ataon'ny filoha ankehitriny sy ny filoha Ratsiraka filaram-bary tsy nisy toy izany tany amin'izany fotoana andro Ratsiraka zany ninana vary brisure tsy fameny olona zany fa zany no hoaninay no hoanitsika samy tamin'izany génération zany nisy
nangididy lagaly bouton zany no niainana tamin'izany tsisy menaka rationné menaka tsisy savony nampiasa ravikazo tsy nisy akanjo zany tsy nisy kilalao zany vidina tsy nisy zany tany mpivarotra satria interdit ny olona nafaka nanao an'izany a dia ny olona ny tompotondra ny olona CSR ny mizanaky ministra sy ny sisa tadidy daholo zany zavatra rehetrarehetra zany zafady topoka ny zavatra tsaroana dia hoe ny filazana amin'izao fotoana zao dia ohatrany hoe clean be le filo ratsiraka tena nety be fitondrany tamin'izany fa narary anay vous avez fait du mal au pays et au peuple malgache, Monsieur le Président. Avec le respect qu'on vous doit, vous avez fait du mal et beaucoup de mal. Génération sacrifiée BDB, tamzan fotoana zany, tsy ninana ny ampy, niterena raha moa hoe miovaina ny fomba finanankanina tam'izany, dia minana ovy, minana anikotrana fa tsy vary fotsiny akory nohanina. Ary averiko eto le brisure, le riz brisure nohanina tam'izany fotoana zany. Lafo daholo ny zavatra rehetrarehetra zay vidina, marina fa angitraingitra angamba n'izany resana zany hoe sardine zany, tsy nisy an'izany teto Madagasikara. Ny vola nentina mividy an'izany zavatra zany tsy nisy. Ankehitriny moa izao mba misy mpivarotra be dia be hoe na dia sinoa ary, fa zany kiraro hoe tennis, Adidas, Nike zany, tena nanofy ianao raha nanana an'izany zavatra zany. Ny akanjo fitafy tao anatin'ny fahasarana tanteraka, tonga ny krismasy tsy manana akory ny kilalao vidina ny ray aman-dreny na mba nanana vola kely ary, tsy nisy jouet, tsy nisy kilalao mba nentina nampifalifaliana ny ankizy tamin'izany fotoan'andro zany. Ary averiko eto hoe ny sakafo ny PPN na rationné ary nanomboka tamin'izany ny kolikoly satria ny vehivavy arema sy ny arema daholo no nitantana tany amin'ny fokotany, ary zay olona fantany sy nahitahita no nahita nahazo nahita n'le lalana mba nahazahoana vary au lieu de 1 kilao dia mba mety mahazo 5 kilao misy nahazo tamin'ny gony. Fa ny nahitahita zany tamin'izany fotoana zany, fa ny sarabaimbem-bahoaka dia tena hoe nijaly, tena nijaly. Ary za matsapa an'izany, mbola tsaroko zany ary isaky ny mahita ny Andriamatoa Didier Ratsiraka miverina ao anatin'ny saiko zany zavatra zany. Tsy tokony teny an'izany intsony ngamba na fiverako anazy amin'izao. Kanefa ny zavatra nyteneniny tamin'ny zoma dia mampitamberina ary mila pahalalana antsika ty aoriana, indrindrandrindra fa antsika tanora, itsika ankizy, fa ny ray aman-dreninareo izay za fa mananjanaka lehibe tsy mahafantatra an'izany zavatra zany, ohatra zany nge ny ainanay tamin'izany. Tsy nisy an'izany hoe nandeha nanakany an-dafy zany, ny ankizy a nandeha nakany an-dafy dia olona ny zanaky ny nahitahita, nanana namana nahita tao amin'ny CSR na zanaka nafantatra ministra, ary nisy ara nahazo bourse extérieure, efa vita zao ny dossier na eo mpanaovana ny dossier fa mivoaka ny lista fa nahazo bourse extérieure, dia au dernier moment niova anarana lista satria namidin'le olona ny toeran'le ankizy tokony andeha any an-dafy. Nisy nanana chance ihany nandeha tany URSS na kany Roumanie na kany pays socialiste rehetrarehetra tamin'izany fotoanandro zany hoe RDA zany le olotelo hoe farakiny mafy farany tena mahay zany hoe nandeha tany amin'ny pays de tany amin'ny Europe, nakandeha tany France nakany RFA tamin'izany fotoanandro zany. Kanefa no tsara tsarofintsika dia ny fotoana tamin'izany raha nianatra nisy ny CEG sekolim-panjakana sy ny lycée dia ny zanaky ny nahitahita sy ny zanaky ny lebany, zay moa fomba fiteny tamin'izany, zanaky ny ministra, zanaky ny CSR sy ny olona nanana toerana rehetra no nianatra tamin'ireny école mpanjakana reny, CEG sy ny lycée. Fa ny zanaky ny olona sahirana sy tsy nahitahita nianatra tany amin'ny école privée. Amin'izao fotoana zao moa mifitsimbadika le izy, lasa ny zanaky ny olona sahirana sy dia manakatao loatra mianatra amin'ny école mpanjakana, dia ny olona manakatao rehetrarehetra dia mianatra any amin'ny école privée. Zay zavatra zany tiako atao hoe ampifandraisiko amin'le fitondrana amin'izao fotoana zao, satria zay no zavatra hita ary tsy magaga satria hoe na miteny ara ny filo Ratsiraka hoe tsy conseiller ny Andriamatoa Andry Rajoelina izy dia hita foana le zavatra mitranga. Ary io filaharam-bary io nge pratika natao tamin'ny andron'ny Didier Ratsiraka zany e. Io kalitsinjo io nge le tsaky pop natao tamin'ny fotoan'andron'ny Ratsiraka zany e.
io resaka EPP manara-penitra fa traitement égalitaire ny zanaky ny malagasy io ngeny efa tamin'ny andro ny Didier Ratsiraka koa zany maro be ny zavatra nitranga tamin'izany fa exemple fotsiny zany zavatra resako zany satria tamin'ny fotoan'androny zany zay dia tsy nihinana zany ronono zany tsy nihinana zany dobera zany ny andre ny Flora Valomanana nanangana ny Tico zay vao nihinana zany dobera sy yaourt zany laitage zany le malagasy fa produit de luxe zany ho an'ny malagasy tamin'ny fotoan'andro ny Andriamatoa Didier Ratsiraka ka tsy androany izy ny teny hoe tena lafatra ny iainana tamin'izany fotoan'androny zany dia mametsiny amin'izay ary zavatra tena nanaitra na mihitsy tamin'ny zoma izy ny resaka reny moa zany dia ny zavatra ny teneniny vao manomboka le question napetraky ny mpanao gazety dia nivaly teny avy hatrany tonga dia hoe Andriamatoa Ravalomanana nanonga mpanjakana tamin'ny 2001 orerehtsy olona efa tena nia arisainy zahay ary efa avocat stagiaire tamin'izany anisan'ny tolona niaraka tamin'ny vahoaka malagasy rehetra era Madagasikara teto Antananarivo nisy fividianana natao tamin'ny 2001 Andriamatoa Didier Ratsiraka Andriamatoa président nisy fividianana tamin'ny 2001 fividianana filoham-pirenena ary natonga ny disadisa dia resaka fividianana fantatra fa nisy alabato be tsy tanono ohatra ny tranga tamin'ireny doublon tamin'ny 2018 reny tamin'izany fotoan'andro zany ny différence fotsiny dia ny CENI sy ny HCC no HCC moa tamin'izany efa nisy fa ny CENI no karakara ny fividianana tamin'ny 2018 fa tamin'izany fotoana zany mbola ministère ny intérieur ary mbola tena fanodikodina mbato tsisy ohatra zany natao tamin'izany ary zay no antony anisany nampisan'io CENI io taty aorina fa nisy fividianana tamin'ny 2001 aoka tsy adinontsika ary mampatsiahy eto satria anisany vavolombelon'ny tantara ihany koa zany tamin'ny 2002 zany nisy andreny mouvement 2002 reny fa ny 2001 nisy fividianana natao tsisy nanapohan'izany angentsika hoe le olona mpanao le orinasa mpandrarà Andriamatoa Marc Ravalomanana nilatsaka filohan'ny République ihany koa rehefa naomby izy tamin'ny filatsahana ho maire roa taona talohan'izay dia tsisy nanapo mihitsy hoe zany Marc Ravalomanana zany no idétrôné an'izany président Ratsiraka zany zay fotoana tena hoe mafy be fotoana maharitra be efa 17 taona no mijanona teo amin'ny pouvoir fa navita ny détrôné anazy teo amin'ny fitondrana io zay hoe tany aminazy daholo ny ato rehetrarehetra ahafahany mijanona teo amin'ny fitondrana teo fa averiko eto raha milaza ianao fa nisy coup d'état tamin'ny 2001 zaho ndray dia miteny fa nisy fividianana 2001 ary natonga ny disadisa dia nisy alabato ary nitaky nanaovana ny confrontation amin'ny PV ny Flora Valomanana amin'ny confrontation amin'ny PV any Ampelantananao tsy nety nanao ianao ary nandahatra amin'ny farany ary nanomboka natonga ny olona nitsangana nanohitra n'izany resaka fandavana tsy fanaovana n'izany confrontation amin'ny PV zany inona tsy nataonareo tamin'izany fitondrana tamin'izany 2001 zany natonga ny crise 2002 nafindra trany amin'ny hôtely tany amin'ny l'Ermitage tany Matasoa ny HCC nesorina tato amin'ny toerana misy anazy zany hoe ny tiana tenena hoe ny lalàna tamin'izany tsy mamela mihitsy idéplacena ny haute cour constitutionnelle any amin'ny indrindrandrindra hoe tany amin'ny hôtely tany amin'ny l'Ermitage tany Matasoa zany zavatra zany satria mbola tao Ampelantanany Andriamatoa Ratsiraka daholo ny membre ny HCC sy ny HCC manontolo nandatsy nety nanao an'le confrontation amin'ny PV io ihany no nahitana hoe tena nandresy tokoa Andriamatoa Marc Ravalomanana ary nitsangana daholo ny olona rehetra tamin'izay nanoana an'izay fangatana hoe ataovy ny confrontation amin'ny PV fa inona ny zavatra nitranga satria mbola Andriamatoa président Ratsiraka tamin'izany ny HCC tadidiko tsara Andriamatoa Indrinjafy Georges Thomas no filohan'izany HCC zany fa vita ny zavatra natao tany amin'ny nataony ny HCC tamin'izany fotoana zany tany Matasoa tena tapaka lalandra mihitsy Andriamatoa Indrinjafy Georges Thomas satria fantatro
mipetraka tsy lavitra teo aminazy teo kaikin'izay nahitan'izany zavatra nitranga zany fa tao anatin'izay koa dia fa lany mandat ohatrany amin'izao fotoana zao ny HCC dia nisy mpitsara maro nisy avocat maro be zay nitsangana niaro ny safidiny ary nanampy any Andriamatoa Marc Ravalomanana tao anatin'izay zavatra fitakinany confrontation en PV zay fa hita koa tao anatin'izay fotoana zay fa lany mandat ny membre ny HCC nidikan'izany nisy irika na astuce juridique nafahana ny tory sy nanaovana ny annulation ina moa zany ny constatena fa HCC membre ny HCC fa lany daty no mitsara tamin'izany fotoana zany namoaka didy mitany amin'ny chambre administrative tamin'izany moa zany mbola chambre administrative fa zao efa mivadika conseil d'état namoaka didiny tao amin'ny chambre administrative nafahana nampitsimbadika ny raharaha tamin'izany fotoana zany ary tanomboka teo no mivadika ny lasa ny rasa ary hita daholo amin'izay tanomboka teo fa Andriamatoa Ravalomanana nandresy ary nandresy premier tour tamin'izany ino moa zany mbola resaka be mbola discussion lava be hoe premier tour deuxième tour sy ny sisa fa misy fotsiny aloha dia nandresy any Andriamatoa Didier Ratsiraka izy nisy ny korotana taorianan'izay mbola tsy nisy mouvement de tena hoe mouvement populaire ohatry niny tamin'ny 2002 iny teto Madagasikara nanomboka tariany lohany tany Ambojatovo tany amin'ny ministère ny ponina ny filarana ka hatrary amin'ny gara asany Soarano azadino zany ny ainan'izany zay orambaratra hotsaky ny orana ny lahatra miandro toro andalo eo amin'ny 13 mai nidina trany an-dalambe teny hatramin'ny avocat tadidiko tsara avocat nisy ny collectif des avocats niaraka nitondra pancarte niaro safidiny tamin'izany fotoana zany anisan'ny tenako na dia mbola tanora kely ary anisan'izany ny magistrat na tsy afaka nidina teny amin'ny 13 mai fa nanao manifestation foana zareo tsy niala tao amin'ny palais tao Anosy tao fa nanohina ihany koa ny tolon'ny vahoaka tamin'izany niaro safidy tamin'izany Andriamatoa Didier Ratsiraka menao mbola miteny foana ka coup d'état tamin'ny 2009 nareo no nanao coup d'état niaraka tamin'ny mpitandro filaminana fa tamin'ny 2001 etsy bahoaka niaro ny safidiny nisy ary etsika tao arinany fifidianana filoham-pirenena zay nisy alatra tsy nentina kenao nanaovana ny confrontation en PV aleo tady averina ny tantara satria niaina hoy aho niaina n'izany zavatra zany izahay ary ny zavatra tsaroko tao anatin'izay marina fa nisy ny première investiture ny Flora Ravalomanana izay natao ary tsy izy rery nanapa-kevitra tamin'izany fa nisy mpitsara maro be niaraka taminy nanao an'izany mbola misy ministre ao anatin'ny gouvernement tamin'izao fotoana zao vavolombelon'ny tantara niaraka nanao an'izany fa nisy juriste be dia be na mpitsara na mpisolo vava niaraka tamin'ny auxiliaire de justice niaraka tamin'ny vahoaka rehetrarehetra zay lina afantatra ny marina ary niaro ny safidiny tamin'izany nanao an'izany teo Mamasina feno akanjo menamena marina zany fa banderole feno tamin'izany ary tamin'izay fotoana zay no nahitantsika fa zao ny vahoaka rehefa mitsangana toy ireny zay ho andrasantsika amintsika mianao zao miara-manonja zao tsisy ninina azo natao fa raha nisy olona tena natahorana tao amin'ity fireneny ity tamin'izany fotoanandro zany dia zany Flora Ratsiraka zany nanana pratika grave be zany grave niainana izany niainantsika zay niaina tamin'izany régime Ratsiraka zany niainan'izany hoe DGID zany raha vao misy miteny ka manohitra amin'ny kritika amin'ny fitondrana mibata dia iny dia disparu mandalo nisy an'izany TTS zany teto tao amin'ny posara io tanora tonga saina nanao an'izany tena hoe natao ny fitondrana tamin'izany fotoana zany fitaovana politika ary isaky ny andeha zavatra mitranga eto amin'ity firenena ity dia manapokarotaka reo olona reo ary Flora Ratsiraka mandeha mitsoka ny ivelany foana isaky ny mandeha mivoaka ny ivelany izy dia misy rotaka mipoka eto rehefa misy zavatra ohatr'izay reo olona reo no nampanaovana base besogne tamin'izany taty aoriana moa ny soa ihany fa nisy ny kung fu tarihan'ny Pierre Be zay niataky
ny atakeny io tao amin'ny TTS atao amin'ny Pochara io tantarana veriko eto satria niainan'izany zay ho ia inona ny zavatra tratra tao satria fa be de be loatra ny abus ny zavatra nataon'ireo TTS reo tamin'izany fotoan'andro zany ianao tsy masamandalo amin'iny soarano iny fa rehefa mandalo iny raha vehivavy kely na vehivavy tanoranorana iny kidnapen'ireo ary tazomin zareo anaovan'ny filandratsiny tao amin'io zany Pochara zany nanaovan'ny TTS filandratsy ny lehilahy zay mandalo voendaka ary napiasa fitaovana nahantsina iny zany olona zany tamin'izany fotoan'andro zany c'était un état dans un état ary navelany filoratsiraka tamin'ny régime mihitsiny nanao ny nataondreo ary nivatsiana vola sy nivatsiana sakafo sy ny sisa anaporetana sy ampitahorina an'le vahoaka zay mihetsika tary tonga saina zay le izy tary tonga saina dia ny kung-fu tamin'izany no tonga saina ihany koa namonjy ny vahoaka ary ny atake nanafika ny tao amin'izany Pochara zany nanavitra olona marobe inona ny hita tao tamin'izany fotoana zany karazana vehivavy kely ny 15 taona 13 taona 20 taona 13 taona marobe mibevoka tao navoaka tao olona ny drogena ary tamin'izany fotoana zany le TTS nge olona droge raha tsy olona normal tsy olona tsy normal tsy navita an'izany zavatra nitranga zany nanaovan'ny kung-fu assaut tao nanavitra an'ireo olona reo ary nicontre an'ireo TTS reo tamin'ny fotoan'andro fa ny zava-doza taty aoriana ny kung-fu ndray no nenjehan'ny fanjakana vavolombelona zany koa ny tamin'izany izy moa zany colonel fa général Coudarjon tank blindé fitaovam-bedina mahery vaika lance roquette niano nanafihana ny dojo tao be horirika tao nafatiny ino ola nanao resa be hoe maty tsy maty i PRB sy ny sisa fa tatary zany marobe faty olona nanasorana tao satria na ny antony satria le kung-fu tamin'izany fotoana zany niaro ny vahoaka ary niaraka tamin'ny vahoaka dia ny vonoana ny zavatra tsaroko tamin'izay fotoana zay dia tsy teto toerana ny filoratsiraka satria rehefa misy zavatra mitranga toy izany izy dia mandeha nivelany foana vao tonga ny gadona teny ivato izy dia ny zavatra nytenenina nontaniny mpanao gazety tamin'izany hoe ahoana ny raharaha kung-fu dia mivaly teniny andriamatoratsiraka dia zao hoe ils ont bien fait oh les retsy zany hoe tena nazo ny tsodranony ny famonoana natao vonomokany ny kung-fu tamin'izany fotoan'andro zany mifangaro be ny zavatra mandalo ao anatin'ny saina fa averina amintsika fotsiny hoe nisy zavatra ratsy niainana tamin'izany régime révolution socialiste zany resaka diabe natao tany Yavlo Dizou fahafolo ny volana o ny teniny filoratsiraka hoe tsy nitifitra fa ny hélicoptère ndray ozy izy no nisy nitifitra o le retsy mba anisan'le tany koa zahay zany dorana velona io député Roda io mbola vavolombelona ny dorana velona fa nahita tsara ny hélicoptère niodikodina teny ambony teny nanipy grenade offensive andreo olona rehetrarehetra tety ambany tany tety ambany tety ny teny amin'ny arabe ny koropaka panique générale nisy nandositra tany anaty tanybary zay efa ny fenona mine zay tsy maty ny bala nitofirin'ny réserve zay tsy maty ny bala réel nitofirin'ny garde présidentielle ny réserve tamin'izany fotoana zany maty ny tandroy zay nafarana avany atsimo zay nitondra pilitra zay tsy maty ny mine teny amin'ny tanybary tany anaty tanybary zahay nandositra nanaraka tanybary tonga trany akadim-bahoaka nanelakela trano tonga nandalo an'izany stara tsy fantatra tsony fa ny basy aorinanao mirevidrevitra tsy fantatra ao navaiza fa mirevidrevitra tsisy ohatr'izany ny hélicoptère ry ambony mandeha manipy grenade tsy mitsahatra mipopoaka ohatran'ireny inona reny ny président Zafy Albert no nitarika ny anisan'ny taraka tratry ny velam-pandrika saiky maty tratry ny éclat-ny grenade ny olona maty rehetrarehetra tamin'izany fotoana zany rotojrotiky ny grenade ny éclat de grenade rotojrotiky mibala mitapaka tongotra mipitika ny tanana mipitika ny tongotra zany ve ndre matompo désiratsiraka ny lazainao fa tsy napitifitra tsy nitifitra fa dia ny hélicoptère anao no nitifitra ny mbola misy ihany orona tsara ny amin'ny YouTube ho antsika mbola tanora théorie na jerevi tsara zavatra
youtube hitatsika 10 août 91 mbola hitatsika daholo na l'hélicoptère na mifeona Andriamatoa Didier Ratsiraka hoe tirer dans les jambes, tirer izy no mibaiko hoe tirer azadino zany tsisy olona nitifitra ny hélicoptère anao zany mihitsy fa c'est l'inverse no nitranga ary ny olona maty tam'ireny ara zay tsy voabatan'ny vahoaka zay nandeha nakany Iavoloha dia nyrofiny Rizepy sy ny olona voakarama tamin'ireny fotoana ireny dia nalevina amin'ny tsy fantatra hoe aiza fa nalaza be tamin'ireny moa hoe dia nalefa tany amin'ny fosse commune zany rehetrarehetra zany fampatsiahivana hoy za hoe na izaho ara tamin'izay fotoana zay mbola tanora dia tanora traumatisé tonga ny trano matory amin'ny alina mbola maheno feon'ny hélicoptère sy feo zavatra mipopoka taitra amin'ny alina manofo ratsy zany niainana tamin'ny régime zany révolution socialiste zany ka tsy androany ando ianao ianakendry ampianatra atsy an'le filoha ankehitriny tsy ampy expérience ny expérience zavatra natao tamin'izany enjana be milaza ianao fa tsy communiste ianao fa révolution socialiste zahay niterena nianatra an'izany boky mena zany ny hira nataonay ao anaty boky mena zany ny hira niterena ny anarana tany ampianarana tsy maintsy manao ina ny anaran'le mouvement d'ensemble tamin'ireny le tsy tadidiko tsony ina moa ny anaran'ireny le nataontsika natao teny Mamasina mita be ianao niaraka tamin'ny communiste tamin'izany nazovahana teto a dia ny coréanina tavaratra ny sinoa ny URSS azadino zany ny akanjo Mao Tse-tung ny akanjo nanaovana tamin'izany la mode Mao zavatra be dia be nyverina atao anatin'ny ty loha ty rehefa mieritreritra an'izany milaza fa tsy communiste fa pratique communiste ny natao teto tsy mahazo mandeha makany voaka ny ivelany voafetra ny devise raha mandeha ny ivelany et encore raha mahazo mandeha voaka ny ivelany mba nandiana ny gasy mba nanana hitahita dia nakao nosy la réunion sy nakany Maurice mba manao affaire kely madinidinika zay olona verina vany makany Italie ny olona vany mitondra t-shirt kely double bulle ngamba ny anarany double bulle ny anaran'le t-shirt kely taotran'izany dia ny ao anatin'ny entana dia fromage savony manitra sardine satria zany nahoran'le olona taty savon de Marseille savon fa zany rehetrarehetra zany hoannareo tanora théorine nareo mahita karazan-tsavony amin'izao fa zay tsy nanana an'izany savony manitra zany dentifrice zany tsy nanana zany dentifrice zany nampianarina brosnif tamin'ny charbon satria tsisy dentifrice tamin'izany fotoanandro zany interdit zany satria lazaina fa avy any amin'ny firenena tandrefana avy any amin'ny européenne zany ny fitondrana an'izy teto fitondrana communiste any teto ka mialatsiny Andriamatoa Ratsiraka miteny ianao fa tsy communiste ianao fitondrana socialiste tena grave be teto mpiasa mpanjakana rehetrarehetra nasaina namboly vary teny laniera ratsy ny terena ndraiky io ny vehivavy indray na vehivavy Arimany tarihan'ny vadinao tamin'izany Céline Ramatoa Céline Ratsiraka nanalatsy kafokafona teo amin'ny rano nanosy rano maloto io avy eo dia nasiana n'le sambo rotsirotsy nasaina niosona maloto teo ny vehivavy tadidy ange zany inona ny atao zany pratika inona zany pratika inona zany zavatra zany zavatra dadavina verina atao ito amin'ny fireneny ity zany ny conseil atao amin'izao fireneny ity mbola veriko eto resaka économie indray nisy zany nationalisation à outrance nataony Andriamatoa Didier Ratsiraka tamin'izany fotoana zany tadity zany nationalisena daholo ny banque d'état rehetrarehetra tena mity tamin'ny tamin'izany moa zany banque d'état lasa nalefa tany amin'ny frantsay daholo nahazo anazy nationalisena daholo ny zavatra rehetrarehetra zay azo tamin'izany mbola nisy an'ireny nisy zerenne nisy ny famamae nisy zema nisy ny toly ary ny rafinry resahanao io fa manina anao ilikeo any amin'ny Andriamatoa raha valomanana ny resaka rafinry lazainao fa izy no mivarotra ny rafinry dia zay no fototry ny délestage fototry ny délestage amin'izao fotoana zao ao le retsy fa izy no mivarotra ny solima teto izy no nanao an'izany teto tamin'ny andronao zany Andriamatoa Ratsiraka ary ny ironie du sort
rehefa tafaverina filoam-pirenena indray ianao taorina ny nanonganana ny président Zafy ianao indray ny nasaina nanao le privatisation le orinasa zay nationalisenao tamin'ny fotoanandrony zany roso ianao indray ny nasaina nanao privatisation ianao namodika an'ity firenena ty économiquement parlant hatramintsika amin'ny teny zao tsy tafarina mbola niampiny tamin'ny 2009 fa tafiditra tao foana ianao nationalisation à outrance tamin'ny fotoana anao nisan'izany ajustement structurel zany ke grave be tamin'izany ny vola azo tamin'ireny nanaovanao nationalisation reny nanaovanao zany éléphant blanc zany nanambola be tsy toko tsy firoana ny firenena malagasy fa nylaninanao tamin'inona nylaninareo tamin'inona avy eo amin'izay ny tena hoe tonga tany amin'ny tena potika tanteraka ny firenena tao anatin'izay dia tsy maintsy nandeha nandadilady amin'izay verina tsy maintsy mandeha miresaka n'le bailleur de fond ary teo ny olana angeza be taminao sy ny bailleur de fond nisy vola be dia be teto ary melohan'ny inonganany ndrematoa professeur Zafy Albert mbola nisy vola 333 milliards zay narotsaka ho an'ireo personnel ho an'ny personnel déflaté ny banque hatramitsika miteny amin'ny andro androany mbola be dia be ny mpiasa amin'ny banque déflaté tsy nahazo ny zony lasaiza daholo zany vola rehetrarehetra zany miverina amin'ny zavatra marobe ohatran'izany miverina amin'izany tantara zany fa aleo ampafantarina ny rehetra satria tsisy miresaka zany fa ianao zany namofo tamandry dia avoakanay le satria nararenay zany niainanay zany izany tsy victime an'izany malgasisation zany teto iny victime ny fitondranao tsy ny malgasisation ny ratsy fa ny fomba nanaovanareo anazy ny ratsy nataonareo malgasisation à outrance ary génération sacrifiée ny tratran'izany tsisy tsara ohatran'izany hoe mahay ny tenindrazana sy mianatra amin'ny tenindrazana zany ke fa natao fananina mihitsy le izy no pitena hafahana amin'ny teny avy eo mirevenir amin'ny lalana zay nale ohatra nanaovana le nationalisation à l'outrance verina any amin'ny privatisation outrance resaka tsy miroro ianao fantatra hoe zany resaka tsy miroro zany e fantatra hoe misy milliard de baril ao amin'izany tsy miroro zany fa zao le izy mikatso aloha io amintsika amin'ny teny zao satria misy olona manakatso an'izany misy orinasa anankiray te ianao manao chantage hoe tsy maintsy zany no mitatitra an'ireo baril reo ina moa izy teo huile lourde reo zavatra arena ngeza be eo ambanin'ny tany reo fa tamin'ny andronao nge zany zavatra zany fantatra tsara zany fantatra hoe ny be molange tsy miroro e sinsisy e fa resaka business daholo ny ao ambadika zany rehetrarehetra zany ka tsy androany no hoe mianakendro hoe zao ny tokony atao maketsy ny makeroa fa fantatra fotsiny hoe misy are-pirenena fa iza no ny nationaliser iza no privatiser an'izany Solima zany dia ahoana ny tantaran'ny OMH ianao no afaka mamaly an'izany fa tsy ny olona androany ary tsy Andriamatoro Ravalomanana no enjehanao anatin'izany zay le hoe tsy responsable rehefa mitondra firenena dia atao responsable dia assumeo ohatra ny fitondrana ankehitriny io tsy mahasamy miassumer ny responsabilité fa ce sont toujours les autres ny hafa foana ny tompona andraikitra amin'ny zavatra tsy mety rehetrarehetra zay atao ka ao anatin'izay zavatra mitranga rehetrarehetra zay dia fantatra hoe tamin'ny fotoanandronao latsaka katerena ny firenena malagasy tamin'ny andron'izany ratsiraka zany ary rehefa latsaka katerena izy tsy maintsy no nanao an'le ajustement à outrance ajustement structurel à outrance teotsika noka 82 à 87 dia inona ny zavatra nitranga tsy maintsy nandeha nandadilady ary tsy maintsy nanao accord tsy maintsy nanao an'izany dévaluation zany tsy maintsy ninona moa zany tsy maintsy niforotra ary tsy maintsy nandadilady fantatra tsika daholo zany nizakan'izany tsika rehetrarehetra ary tamin'izany fotoanandro zany nanomboka ny hoe nisy ny hoe samedi chômé zany hoe tsy miasa ny andro sabotsy mba hahafahan'ny olona mitady vola nampiana an'le kely ananany eo an-trano sahirana daholo ny tokantrano tamin'izany nananam-bola farany kely raha tsy nanana zavatra hovidiana tsy nahita zavatra hovidiana fa maika moa fa tsy nisy vola intsony navela
nandeha niasa daholo ny rehetra rehefa tonga ny sabotsy nanao an'izany hoe samy dia chômé zany io dia hoe samy mandeha samy mitady mitady vola hoanina rehefa tonga ny sabotsy ary zay lalana nandianantsika zay ny raha rehetrarehetra maro nandeha resaka lalana ndraytsika eto fa teto Antananarivo fotsiny resahako zany lalana Nosy be zany ange mitovy an'le RN6 le nisy piscine naturelle le tsy azo nandianana io teo an-tsenana Nosy be io Andriamatoa Marc Ravalomanana no nanamboatra an'io fa tamin'ny andro zany Didieratsiraka zany tsy azo nandianana zany Nosy Zato Nosy be iray manontolo iny piscine naturelle ny tany ary manimba fiara kiso mandenderaky ny tanàna fako hienjana ny zavatra nitranga tamin'izany e ny endrika tsara po le verenako ihany ho ia hoe le resaka coup d'état 2001 lazainao nisy fifidianana teto ary efa fady voalazako teo aloha teo tsy resaka tsisy coup d'état zany teo na nisy olana nanao renier signature sy ny sisa fa nisy olana renier signature nge tamin'ireny Maputo Addis Abeba reny 2009 nge nanao renier signature fa volombelona koa zahay filoha ankehitriny any resahana zay fa le fampijaliana ny vahoaka mitoy ihany ary mitoy amin'izao fotoana zao maro be ny zavatra mbola afaka resahana amin'iny moa zany fa miditra amin'le kabary ny Andriamatoa Andry Rajoelina tsy maintsy miresaka amin'ny zavatra zay voalaza ny Andriamatoa Andry Rajoelina satria mahavarina moa zany dia raha ny totalina le fotoanany kabariny dia ny 25% zay ny fotoana lany taon'ny 5 zay ngambany no nyresahan'le Covid fa ny 5 dia nanenjehana ny mpanohitra fotsiny tsika moa zany ao anatin'le ligne de mirany miara-manonja mpanohitra mahafinaritra aloha izy fa dia manomboka tamin'iny moa zany dia ny vis-à-vis ny ty miara-manonja ty dia ny filohan'ny République sy ny filoha Ratsiraka ireo zany zao no mamaly ny zavatra resahantsika eto dia ireo no mampita ny zavatra tiano ampitaina ao anatin'izay ny resaka Covid resaka vaksiny ny filoham-pirenena tao anatin'ny fotoana iny moa zany dia variana dia variana satria isy dia niteny ozy izy hoe ny CVO ihany no nasitrana ay moa zany efa narary moa zany le filoham-pirenena fa ny antsika moa tsy misy transparence tsisy mangarahara zany ny vahoaka tsy mila malala an'izany zavatra mitranga sy ny zavatra mikasika an'izany filoham-pirenena zany le principe de redevabilité zany tsy misy mihitsy raha marary izy tsy fantatra fa honono be dia be raha makany ivelany izy tsy fantatra fa honono be dia be fa mivoaka ho azy any ihany hoe ty CVO ty no nampasitrana ary za tsy mieritreritra ny anao vaksiny fa ty ihany ny anay menakavy dia ty koa ny vahoaka malagasy araky ny teneniko tamin'ny fotoana farany dia ia hoe le CVO nke lasa affaire d'état lasa business d'état satria le fanjakana ny tonga dia marché goavana be ka na tsy manondrana ny ivelany raha tsy olana mihitsy fa dia fanontaniana mipetraka foana hoe izy ny ao anatin'le fary malagasy ho an'izy io dia resaka vaksiny eto no resahantsika satria milaza le filoham-pirenena atsika mba ampianary ihany re olona ny ankizy hianatra mba ampianary tsara marina mafy ampianary ny ankizy hianatra dia nareo mpanolo-tsaina koa mba atoroy tsara le filoham-pirenena fa efa mihoatra ny efa tsy fito fotsiny vaksiny eto ambonin'ny tany efa valo izy ary efa hiditra amin'ny fanitsiviny dia milaza izy fa hoe le variant zay tafiditra eto variant sud-africain dia mbola tsisy vaksiny mahatohatra an'io mahasitrana an'io dia hoy hoe misy lien zay ao tsy fantatro raha ohatra ka afaka avoaka eto le izy rehefa avy eo zay vavaona avoaka amin'ny BBC News zay mampiseho ny africaine Cyril Ramaphosa nanao vaksiny ny premier jour nataony azahoany zareo vaksiny tamin'ny 17 février zany tenao ve dia tsy mahafantatra hoe misy vaksiny natao Afrique du Sud nefa ao le variant sud-africain tenao ve président république dia asain'ny olona miteniteny foana manala baraka tena ohatra zao le firenena malagasy ny hafa baraka nahazo dose na vaccin 80 000 20 millions tamina
80 000 tamin'ny Johnson Johnson, misy mbola 20 millions amin'le AstraZeneca. Dia ianao fa mieritreritra fa ireo vaccine ireo dia tsisy dikany, ary le filoham-pirenena sud-africaine manao soni dia manao vaccine dia manaonao foana, dia ireo vahoakany koa manaonao foana daholo. Fa i Madagasikara ihany tsy mila vaccine, filoham-pirenena Malagasy tsy mila vaccine, tsy mila mamay vaccine malagasy fa CVO dia ampy. Nareo menakavy eo rehefa marary atao evasanina, rehefa misy marary dia lefa any amin'ny clinique privé, ary mbola ny clinique privé raha mahazo marché mikasika ny test rehetrarehetra zay azo avy any ivelany io. Fa le vahoaka malagasy terena manao an'le tambavy CVO, asaina mihinana an'le CVO plus. Aiza les deux poids deux mesures ataonareo ty isan'andro ny traitement inégalitaire atao amin'ity vahoaka malagasy ty. Zany ve zavatra tsy mampime zany zavatra atao zany, fa tsy maninona fa zao efa nanaiky any ianao hoe tsy manakana an'le idiran'le vaccine eto hoe ny mpanohitra ny tsindromina loha, dia efa nyteny le filohan'ny mpanohitra tamin'ny larobia fa dia izy tena vonona anao an'io vaccine io, ary tsy hijery anay fotsiny izy izay mpanohitra rehetra vonona anao vaccine voalohany, fa tsy le vaccine efa any aminareo aloha. Aloka zava ny resaka sao dia zavatra hafa ny tsindrominareo anay, fa vonona izahay ianao an'izany vaccine zany. Tsy mbola nisy teto ka ny teny fa hoe ny teny ny mpanohitra fa hoe tsy mila vaccine. Oka le retsy e, oka izay le fandengana sy fanasoketana an'ity malagasy ity malagasy sy ny mpanohitra isaky ny mandeha ity. Avy eo indray mbola milaza indray ianareo fa hoe ny mpanohitra indray, ny mpanao politika, ny mpanohitra no miantso ny bailleur de fonds tsy hitondra famatsiana eto amin'ity firenena ity. Dia mafy aloha zahay mpanohitra, mafy le filohan'ny mpanohitra, mavita zany izy miteny sy manino sy teny mibaiko an'ireo bailleur de fonds ireo hoe aza mena fanampiany ty fitondram-panjakana ty, zao ny tadidio zao, ary ho antsika mianao n'ity fandarana miara-manonja ty. Fa nisy fanonganam-panjakana tamin'ny 2009 teto amin'ity firenena ity. Io mpitondra amin'izao fotoana io no nanongana an'izany fanjakana zany, ary nanomboka tamin'izay dia sanctionné ny olona 109. Mbola tsy levé io sanction io hatramintsika amin'ny teny zao. Io raha tsy angatahana ny levé n'io sanction io, ohatran'le fangatahana levé ny immunité parlementaire, tsy levé mihitsy io sanction anareo rehetrarehetra nanonga-panjakana io. Sanction internationale io. Ary ny firenena amerikana indrindrandrindra anisany manara-maso, satria raha ny Charte de Cotonou dia ny olona nanonga-panjakana tsy mahazo milatsaka fidiana, tsy mahazo tendrena akory, indrindrandrindra amin'izany rafitra international zany. Ny amerikana sarotiny amin'izany, ary raha tadidinareo Andriamatoa président Rive Rakotovao nisy fotoana ny teny hoe rehefa makany any États-Unis dia hoe misy restriction de déplacement fa ao New York ihany ny afaka mandeha, satria le firenena mbola anisan'le tratra an'izay sanction zay. Raha tsy levé io nga io firenena amerikana io nga afaka andehanana fotsiny ohatrao, asaivo mandeha makany ny filoham-pirenena io, asaivo mitetitety an'izany États-Unis zany raha ohatra ka afaka mandeha, tant que mbola tsy levé io sanction io. Ary ny fanonganam-panjakana zay nataonareo, nareo milaza fa hoe mpanohitra tsy tia tanindrazana e, manohana ny fampidirana ny fanampiana vola avy any ivelany amin'ny bailleur de fonds. Azafato bailleur de fonds tadidio tsara fa nareo nanonga-panjakana ve tia tanindrazana ve nareo tamin'izany, mba nieritreritra ny conséquence ny zavatra nataonareo hatramintsika amin'ny teny androany mizaka ny tsy eran'ny aina ny vahoaka malagasy sy ny malagasy Madagasikara noho izay fanonganam-panjakana zay. Ka tsy teny androany hoe tsy tia tandrazana nareo na tia tandrazana, fa ianareo ny voalohany mauvais exemple. Dia resaka hoe mafy be ny mpanohitra fa navita napiato ny AGOA, zay antony zay sanction azon'ny Madagasikara noho ny fanonganam-panjakana na tonga ny États-Unis napiantona ny AGOA, ary tsy ny AGOA fotsiny fa ny MCA, Millennium Challenge Account, MCA. Fa nareo hatramintsika amin'teny zao tsy mahavita mamerina an'izany, averino zany e.
mahavariana be nge le zavatra tenenina isaky ny mandeha zao fanenjehana ny mpanohitra mpanakorotana hoe rehefa midina an-dalambe tsy voatery manakorotana foana any ivelany ihany nge ny mpanohitra midina an-dalambe fa tsy manongony tsy manakorotana izy fa nareo ihany mieritreritra fa isika midina an-dalambe dia manakorotana mieritreritra foana fa hoe izy fanongana-panjakana satria le modèle nataonareo eritreretinareo ataon'ny hafa koa zay ny zavatra mbola lazaina ihany koa hoe ny mpanohitra foana no ombadiky reny na ny fietsika politika nataon'ny mpianatra ary le retsy monsieur le président monsieur renseigné va tsara ianao rehefa nohan'ny kabary te anareo conseiller ny rehetrarehetra mba meo ny information juste izy fa manjara miteniteny foana ohatran'le resaka bailleur de fonds teo le resaka conférence de bailleur de fonds teo miteniteny foana ohatra reny dia mijabaka fa miteny ianao fa dia hoe manany rariny ireo mpianatra reo raha mitaky ny volany zay vola kely bourse kely 4 mois bientôt 5 mois lianao président de république amiteny hoe efa tamin'ny volana juillet tameritaona le vola bourse an'le akizy dia aty amin'ny février mbola tsy voazara dia marina ve zany Andriamatovo dia marina ve zany dia adala daholo zany ireo président ny université rehetrarehetra reo mampalahelo moa le président ny université ny barika dimy no limogenareo tsy manaraky ny lalàna misy ihany koa moa satria ny gouvernement tsy mana droit manala an'izany président ny université zany fa le hafa tsy mahalohany trosan'ny mpianatra rehetrarehetra jerena fotsiny dia mitady excuse zao hoe digitalisation no mahataraiky an'io ny président ny université teto Antananarivo moa zany tena fa tao anatin'ny point de presse zay nataony azony mpanao gazety tsara le izy toy izy hoe tsy misy idiran'ny digitalisation mihitsy ny fahatarana fizarana ny bourse io tamin'ny mpianatra nandrovondrovotra n'le lista rehetra zay nahitana fa be dia be mpianatra tsy nahazo bourse dia zao indray miteny milaza indray fa hoe amena carte digitale indray carte bancaire indray le mpianatra dia miteny ianao mirehare fa hoe ianao mihitsy ny voalohany ozy izy nanao an'izany digitalisation ana carte ho an'ny bourse digitalisation ny bourse eny akato zany dia hoy ihany indray monsieur le président mba manontaniany Andriamatoa premier ministre taloha Eugène Mangalaza tamin'ny fotoanandrony tamin'ny 1996 na 97 PDB ny olona mitémoigner fa izy ny voalohany nanao zany digitalisation zany carte zany carte na bourse ho an'ny mpianatra ny arahany asa tamin'ny université Clark any Atlanta antanio anazy fa izy ny voalohany nanao an'izany digitalisation ana carte bancaire ho an'ny mpianatra tany amin'ny université any barika dimy tsy voalohany ianao zany dia aza mirehare fa tsy anjara asa ny président de république mizara carte digitalisée ny carte bancaire ho an'ny mpianatra misy olona afaka manao an'izany ao fa aza simbanina daholo aza miempiété amin'ny asan'ny olona rehetra hatramin'ny asan'ny filoham-pokotany ary ataonao tsy rere any zany asa normal ataon'ny gouvernement zany ary nagaga moa zany fa hoe tamin'ny 3 février iny sa 3 mars no nisy tany conseil de ministre hoe anao le digitalisation io carte ny mpianatra io dia ny BOA ny POMA sy ny izany fanotelony no anao an'io sy ny tsaroko tsony ny anankiray no anome an'io manao an'io carte io fanontaniana mipetraka masolombavam-bahoaka dia hoe nandalo marché public appel d'offre ve zany fa tonga dia omena an'ireo olona ireo an'le une mérite moa ny anaran'le société manao an'le izy dia amin'ny financement prodigie zay mandalo eo amin'ny assemblée nationale amin'izao tsika miteny zao marobe nge ny zavatra mitrange fa io moa zany tratra foana le zavatra tsy marina rehefa tonga ny zavatra ohatr'izao fa le fitenenana miteniteny foana sy tsy mino moa zany tsy misy preuve ohatra ny ataontsika eto dia manjary manabarabara n'le filoham-pirenena sy le firenena malagasy iny moa zany sitrapo le izy tsy manina sitrapo fa le malagasy mihitsy no voabarabara ataony olona firesaka indray zao dia hoe ny filoham-pirenena malagasy ke tsy malala akory fa dia hoe Afrika Atsimo misy vaccine efa natao efa nanomboka tamin'ny 17 février dia tsy mahafantatra akory fa misy vaccine afaka hoentina miady amin'io variant Afrika Atsimo io
na dia 100% tsisy vaccine 100% eto misy 92% ny efficacité misy 60% fa misy tavela foana io hoe ahafahana miady amin'io aretina io mbola tsy misy vaccine tena hoe à 100% raha zay dia iombonana hevitra ny rehetra hoe masitrana ny coronavirus fa samy manana ny degré pourcentage d'efficacité ny daholo reo fa ny antsika eto moa zany dia le CVO tsy manana tsy nazahoana le ina moa zany proof ara-scientifique fa efficace io dia io no fikirana sy tsy maintsy lanina le stock ao anatiny eo ary atao cobay tsy maintsy mihinana le vahoaka malagasy tsy mandady arona tsy afaka manao ninina fa zay zavatra tenena zay fotsiny resaka démocratie moa vanaika amloza ndraiky io le zavatra hoe resaka démocratie tena mianara mihitsy nampianaro izy re olona fa ny resaka démocratie zany ange tsy resaka fifidianana fotsiny singa ray ao anatin'ny démocratie ny fifidianana fa ny fahalalahana ao anatin'ny démocratie zany ary anisan'ny conditionnalité tadiavin'ny bailleur de fonds zay rehefa nome volanao izy io liberté fondamentale io ka rehefa tsy mahafeno zay fepetra zay dia normal be raha ohatra ka miato le fanampiany dia normal be nareo raha miazakazaka manao signature n'le 150 millions zay efa nikarakarainy fitondrana teo aloha natao tena hiavoloha andrebrebena ny sain'le vahoaka dia normal be raha ohatra ka misy olana amin'ny bailleur de fonds iny moa zany dia lesona azo tany amin'ny président Ratsiraka satria miverina atao anatin'ny saiko hoe anisan'ny olana lehibe anankiray nazo an'ny président Ratsiraka tamin'ny 2001 zay fatalina ho azy niadina ataony tamin'ny bailleur de fonds nanao conférence de presse izy avy any ivelany tany avy any ivelany zany président Ratsiraka dia nanao conférence de presse izy nandritry ny adiny 5 namelively fotsiny ary nanao ironie ohatrany nataony président ankehitriny amin'le hoe raha mbola zany bailleur de fonds zany no banque mondiale sy FMI zany no anteherana na raha ny 2030 na 2050 ary tsika tsy androso fa ohatra zay koa no nataony Andriamatoa Ratsiraka tamin'izany 2001 zany fa mbola inanazy koa nampiny an'izao hoe est-ce que les bailleurs sont les bailleurs au fond zany nataony Andriamatoa Didier Ratsiraka tamin'ny fotoan'androny ary fatalina ho azy zay zavatra nataon'izay nanomboka tao dia Lacroix miala tsy maintsy asorona ny fitondrana ianao ary tsy mahazo fanampiana zay io ataony fitondrana ankehitriny io manao manabarabara zany partenaire tsy incontournable aloha zany bailleur de fonds zany amin'izao toerana misy atsika zao na rapatriement de devise ary tsy vitanareo kory mampody an'izany vola eto amin'ny firenena zany efa tamin'ny 2019 nareo milaza fa misy société BDB tsy nanao rapatriement de devise inona mesure sy sanction nataonareo hatramin'izao tsy vitanareo fa vita amin'ny tanisa fotsiny izy ity filoha-pirenena no mitanisan'le izy eo efa nresahana tany amin'ny assemblée nationale ange zany efa niresaka an'io zay tany tao ministre ny finance tao hoe maka fepetra zareo apodina andreo amena anao sanction sy ny sisa fa 2019 zany zavatra zany tranga 2021 tsika amin'ny président république no miresaka an'izany dikan'izany tsy mahombonareo na fitantanana ny firenena bad mauvaise gouvernance tsy afaka hiresaka mihitsy nareo fa mahavita an'izany fitondrana araka ny tokony izy zany ny fahalalahana tsy misy resaka démocratie ho ihany teneko iny tenen'ny président république dia hoe ny mpitandro filaminana dia natao hiaro ny démocratie sy ny safidim-bahoaka le olona tena kapoky mihitsy ny tarehako izy ny nampianatra an'izany ny mpitandro filaminana natao hiaro ny tanindrazana ny vahoaka sy ny fananany ary ho an'ny tanindrazana ny mpitandro filaminana fa tsy hiaro ny démocratie sy ny safidin'ny vahoaka sombavambahoaka nge safidin'ny vahoaka ka maninona mpitandro filaminana tsy miaro ny sombavambahoaka maninona tsy miaro ny démocratie satria ny démocratie ny liberté rehetra fahalalana rehetra maninona mpitandro filaminana tsy miaro ny fahalalana maninona no idina ny MBS anatin'ny démocratie nge zany satria nareo matahotra an'izany démocratie zany matahotra an'izany fahalalana zany ka raha vao mihetsika dia mpanakorotana mpanonga-panjakana maro be ny zavatra mbola tiana resana fa nandeha be ny inspiration androany tena lasa lavitra dia lavitra mihitsy fa mivolamena mbola ao anatin'izay le le gold gate zararany resana le filoha-pirenena fa zahay teto no nitarika ny teny voalohany teto hoe ny Interpol no
tompona ndraikitra ao anatiny io rehefa ny Interpol ny ao anatiny io dia tsisy ninina azo atao fa ito moa zany dia misafika ny fitondram-panjakana hoe izy nanao an'io mandat d'arrêt international io dia ny Interpol fa hatramintsika amin'teny zao aloha ny fantatra fa ny firenena malagasy ny mpitondra fanjakana no nandefa avocat nandefa solotena tany négocier angalana an'ireo olona reo apody anazy teto ary nangataka an'le liberté provisoire sous caution tamin'ny voalohany nalony caution iny verina iny verina ny ponja indray le olona samborina vao mivoaka amin'ny prison ny Interpol zany fantatritsika tsara fa tonga teto Madagasikara fa mampalahelo iaho hoe le pirina kely mbola any amin'ny any Tsiafasy any Tanimoratra amintsika amin'teny zao tsy fantatra zay efa ran'ireny olona reny ny gadra politika mbola takina foana ny voandreo tsika nge mieritreritra eto fa miara-manonja mandeha eto dia vitan'izay fotsiny fa ianareo rehetrarehetra miara-manonja amina ihany rehefa tenenefa misy ny fotoana irahantsika manao hetsika miaraka mety tsoelatsoelatsony zany fa mivonina foana ary eto nanomezantsika ny instruction rehetra ny fepetra ny ina moa zany toromarika rehetra satria tia no afahantsika amin'ny serasera ny olona mpiororona ny mpanao Facebook mpiororona gadraina ny mpanao gazety manao Facebook gadraina fantatray resaka olona maromaro namoaka tany anaty Facebook ihany ny resaka facture ny Andriamatoa Nicolas Dupuis natsona koa satria lazaina fa manala baraka ny mpiasa ao anatin'ny CNAPS fantanina napetraka ny olona rehetra koa iny hoe nga ny CNAPS moa mandony karaman'ny coach ny Barea fa nga zany tsy efa any anatin'ny ministère ny fanatanjahantena na any présidence ny prendre en charge zany za moa tsy discuter am'le ina moa zany le karama satria any ivelany any manahirana ny resaka karama ohatran'io fa maro be zavatra tiana teneno iaho aleo fa tonga eto ny namana fidèle aleo indray zay noy anazy eto ny fandarantsika koa noho ny le fanamboarana rehetrarehetra zany dia tsy maintsy ezahana ao anatina fimpitoana voafaritra tsy maintsy miala ety zany tsika ao anatina fimpitoana voafaritra hoe hatreto izy no tapitra satria misy dokam-barotra koa zany tokony mandeha ao anatin'ny onjam-peo dia tsy maintsy alefa zany reny sy ny fahita lavitra tsy azo idivirana koa fa ilana itsiny aza nefa voahitsaka tany aloha satria misy an'izay fa ezahanay ny aprindra tsara an'izay ao anatin'le izy nresaka n'lay kabarina atao ny filohajaina mamboaka moa tsika teo zany samy mitondra ary mbola nresaka ny amiraly koa tsika mbola tsy hoe vitandray andro hoe ny firesana ny zavatra zay ndrasana satria misy zavatra be da be tokony hovaliana ao anatin'le izy ny conférence de bailleur aloha no nyresahako voalohany teo fa kasika n'le vaccine misy vaovao zay nataony MBS any efa ao ve le vaovao nataony MBS mahatsara n'izy iny iverenantsika kely le vaovao satria lasa androany zany miteny le tompona ndraiky mpanjakana manao tondasa tsitsaroana manko izy ty zay ny olana amin'le vaccine satria efa manomboka hitatsika hoe tsy afaka tsy azon'le fitondram-panjakana hidivirana ny fanaovana vaccine dia le fitenenana le hoe reo mpanohitra reo ane ozy nandany anaovana vaccine tamin'ny voalohany aloha ahitsiko kely le teny monsieur le président ny zavatra ny lavo mpanohitra trany amin'ny fiandohana dia nidiran'ny politika tamin'ny fanaovana CVO zay zany zavatra napetraka tsara mihitsy dia tamin'izany fotoana zany io CVO io ny fidiran'le politika tao anatiny nametrahany mpanohitra aia mihitsy satria saika hanao karazana fanafody atsindrona tamin'ny CVO nge ny fitondram-panjakana fa lasa mivadika an'ity le CVO plus ty moa izy taty arina io zavatra io no tondrana tsikera tamin'izany fotoana zany fa tsisy nametraka tsikera mihitsy amin'ny vaccine hoentin'ny fikarohan'ny vazaha zay fantatritsika fa maty anina ao anatin'ilay fikarohana eo amin'ilay valana retina zay misy zany tao anatin'le izy misy fomba firesahana n'le zavatra zany ohatra ny inina anomezana tsinony hafa avily kely le izy zany dia zay ny ahitsitsika zany ao anatin'le izy tao anivon'ny anteny mera-pirenena zay zao ny vavolombelona zay reto eto solombaboaka daholo tamin'izany fotoana zany ny teniny
tompona ndraiky mpanjakana avy amin'ny alalan'ny ministry ny fitantanam-bola fa hoe izahantsika ny anafarana ny vaccine io tamin'izay fotoan'izay azonao antanina monsieur le président ny ministre ny fitantanana tamin'ny LFI fa nyresaka mihitsy izy tamin'ny lahateny zay nataony mbola averitsika koa ngamba zay ao tanatin'ny miara-manonja mba tsy ho isiny ny fanadinoana fa nareo manko manaky manadinidiny kely hoe nieritreritra an'izay mihitsy ny ministre ny fitantanam-bola dia nilavina le izy noho ny avy eo tsy nyresaka nintsony ny ministre ny fitantanam-bola ny antony nandany patron ny mandat dia tsy nasina resaka ntsony lay hoe aiza le anafatra vaccine isika satria mandamy patron ka tsisy an'izany manafatra vaccine zany dia ny ministre ny fahasalamana tsy mbola ary nanindry mihitsy raha misy gny tompona andraikitra voalohany amin'ny fahasalamana dia ministre ny fahasalamana rehefa iresaka vaccine io no resahana aminazy hoe ahoana ny mikasika an'io efa nisy fivoriana nataotsika ny arahana amin'ireo nosy manodidina amin'ny hoe tokony ho paky anankiray zany resaka vaccine makaty amin'ny ranomasina indiana io dia mba tokony ao anatin'izay tsika Madagasikara fa tsy ny asasaina amin'izany tsika izay mahatonga hoe nosy Maurice olona efatra mivoa amin'izao izy manao vaccine fa ny nosy Seychelles manao vaccine fa isika ihany ange io belobe tsy miresaka ny vaccine io e dia ity vaovao nataony MBS ty no anamarinatsika nylay ataotsika hoe farisarisan'ny fanjakana tsy marisika amin'le vaccine nareo tsy inona satria raha vao manao an'le vaccine tsy mandeha nge le CVO e zay fotsiny ny dikany satria vaccine dia fanefitra zay ny dikan'ny vaccine fanefitra ny fanefitra dia tsy mitsabo fa misoroka zany hoe raha vita vaccine ianao dia tsy mieritreritra ntsony ianao zany voan'le aretina rehefa avy eo fa tena nagagana filoham-pirenena no miteny tandremo manimbo zany amin'ny lafin'ny fitsaboana sy fitaizana amin'ny lafin'ny ara-pahasalamana ny vaccine izy le filoham-pirenena mampandringy mafaty ary mafaty ary be dia be filoham-pirenena no miteny an'izany zavatra grave zany satria dikan'iny zany amin'le vahoaka tsy mandady avina zay manana amin'ny fomba fandraisany an'ireny teny reny tsy andefa an'izany anatao vaccine ntsony izy rehefa zava-doza be zany zava-doza be zany zava-doza be mihitsy zany mivadiny amin'io marainina ny vaccination zay ny eo akaikinao eo ny première dame ino no mitarika an'izany hoe mampirisika an'ankizy eo atao vaccine fa nefitra amin'ny aretina ohatra zao zao fa ianao le filoham-pirenena tena i-vaccine nge be da be nge n'ankizy lasa nandringa tratran'io e be da be ny maty tena grave zany communication zany tena manimba zavatra be le izy dia zay ny mahatonga atsika amin'ny teny hoe tony vaovao nataony MBS tony tsy miara-manonja nanao anazy fa vaovao nandeha teto amin'ny fahita lavitra MBS izy ty averintsika le vaovao enotsika hoe ohatry ny ahoana ny nitondrany ny mpanao gazety mbola tsy niteny ny président Andry Rajoelina tia ny vaovao nandeha tamin'izay fotoan'izay dia afatsika amin'ny tsara tena hoe ohatry ny ahoana marina hoe tena mazota amin'le vaccine ve sady tsy mazota amin'le vaccine ity fitondram-panjakana misy amin'izao satria manko izy ny alailany hoe zange tsy niteny ozy izy hoe zay tena tsy any amin'le vaccine fa aloha ty vaovao telo andeha andao ary avinavina no setry ny fanontaniana nataony mpanao gazetinay Andriamatoa ministra ny fahasalamam-bahoaka Androany teny Andraharo raha nanontaniana hoe anafatra vaccine Madagasikara ve sa tsy Monsieur le ministre azo eritseretana ve ny anafarantsika vaccine nambara ministra ny fahasalamana nefa fa 100 isan'andro ny trangana-retina voatily mijanona ireo any an-tanan-dehibe ihany no tena fantatra ny nosy Maurice tranga 4 monja no hita nanapa-kevitra avy hatrany ny fanjakana ny toerana fa mihiboka mandritra ny telo herinandro nanomboka fakomaly ankoatr'izay asika miroso amin'ny fanaovam-vaksiny izao tontolo izao mba tsy hahafaty ny toe-karena efa nanomboka izany ao Maroc, Algérie, Égypte, Afrika Atsimo sy Seychelles toa ny Madagasikara iankina toe-karena ny fizahan-tany ka izay no antony irosony fanjakana amin'ny vaksiny itokamonina amin'izao tontolo izao ve zany sanatria Madagasikara manomboka mipoitra tsikelikely natao hoe passeport vaccinal tonao Israel izany hoe tsy mahazo miditra toeram-pisakafoana sy toeran-kafa na koa tsy mahazo mandeha fiaramanidina toy ny kompania australiana iray izay tsy vita vaksiny anomboka hitatra tsikelikely izany fampiarana izany ny Air France izay efa manomboka manao tsindry ihany koa amin'izao neto amintsika toriarian'ny fanjakana ny milaza fa voafeny aretina araka ny antotanisa farany anefa 724 isa monja ny fitiliana vita manerana nosy nanomboka ny 7 Martsa 2024 makaty raha 300 isan'ny namony ainy
ny malagasy izay 7 amin'ny 20 tapitrisa raha nisy safara navoaka n'instat tsy ny folo isanjatakory no natao fitiliana no amafisin'andriamatoa minisitra moa fa anjarany tsirairay no miaro ny tenany tsovohan'ny covid-19 iny izany no anjara ndraikitry ny fanjakana izay mandray fanampiana trano hiatrehana ny aretina saingy tsy hita misongadina any amin'ny vahoaka isambatan'ny olona mihitsy zao tokony efa netana efa ampiteny hoe ataovy ny masika anao ataovy ny arivavanao arivava orona anao zany tokony ataontsika fa ny fiboana dia misy fiantraikany be amin'ny ekonomitsika ka za mahita hoe raha ohatra isika manaja ny fepetra sakana rehetra manao arivava orona isika manasa tanana matetika atsika ary mampiasa n'le gel désinfectant ary manaja ny elanelana rehetra atsika rehefa eny atsika mivorivory reny dia tsy hiditra amin'izany fiboana zany tsika fa raha tsy voajantsika moa zany zay dia tsy maintsy miditra amin'izay tsika tsivina fa ny 12 aogositra 2024 nandefa taratasy ho an'ny firenena misy 410 maneran-tany ny OMS mba handray anjara amin'ny COVAX alohan'ny 30 aogositra 2024 fantatra nefa fa tsy hoisan'ireo firenena 27 handray anjara amin'ilay programa iraisampirenena COVAX tohanan'ny firenena mikamba ny Madagasikara hatraiza nefa ny asan'ny CVO plus raha toka misy olona mangataka ny andrahoana vaksiny toy ny any ivelany afaka mamaly zony vahoaka ao aminy ve ny fanjakana malagasy zay ny vaovao nataon'ny MBS tsy ao anatin'le COVAX tsika zany nge ny ahitana an'le hoe tsy marisarisa am'le tsy marisika am'le vaksiny le fitondram-panjakany dia napetraka teo fanontaniana tsy namaly le ministra any amin'ny zavatra hafa izy mamaly fa tary am'le voalohany nanontany le mpanao gazety andriamatoa ministra hanafatra ve sa tsy an'le vaksiny tsika eto Madagasikara miala le ministra mitsoka le ministra tsy mamaly satria manino patron mbola tsy manaiky mbola tsy mametao patron hoe manao an'io tsika dia io moa na tonga président Marc Ravalomanana nyteny hoe mbola ampipony androano izy fa nahoela na oaingana tsy maintsy ho avy amin'izay dia rehefa nenona le kabary teo dia efa manomboka mivany garda ozy ny ankizy zay raha ohatra ka hoe manao fanany dia io fa manomboka mivany garda manomboka efa tsy tena entitra tsony zany le izy fa hoe izy indray no miteny hoe reo mpanohitra eo no ataontsika voalohany ny mpanohitra mazoto amin'ny fanaovana vaksiny raha le vaksiny vitany vazaha aloha dia apetraka tsara mihitsy tsy hoe fandavana n'le vita malagasy tsy zay fa nidiran'ny politika le angasy dia zay mahatonga ny hoe tsy mety io amin'ny fahitan'ny mpanohitra azy ny fahitan'ny mpanohitra azy mamita hoe tsy mety io eritreritry ny fanjakana niditra amin'ny resaka vaksiny ary ity fidiran'ny fanjakana manazava mikasika ny resaka tsy fahasalamany ity ka lasa lay tompona andraikitra voalohany eto amin'ny firenena no mitondra fanazavana ara-teknika dia hita hoe misy fahadisoana zany misy ministry ny fahasalamana ao ampiteneno le ministry ny fahasalamany dia izy no manazavana misy tale amin'ny fahasalamana ao dia ampiteneno le tale any amin'ny fahasalamany dia izy no mitondra n'le fanazavana mikasika an'le izy misy mpitsabo be dabeo fa raha ohatra ka ny aty amin'ilay ataontsika hoe tompona andraikitra voalohany firenena no hiezaka hanazava ny zavatra tsy ho voafeny fanazavana anazy dia mahatonga le fitenenotra le resaka vaksiny teo hoe mampandringa ny vaksiny zay lasa tena mifanohitra amin'ny fanentanana amin'ny fanaovana vaksiny mihitsy dia ho zavadoza ny tranga eto amin'ny firenena misy namana ihany koa mbola hitondra fanazavana amin'izao paraina zao amin'ny alalan'ny antso taroby satria dia zava-dehibe moa zany lay ataontsika hoe nandrasan'ny vahoaka malagasy tamin'iny kabary nataony filohajaina mambahoaka iny efa nitondra nareo menadaty eo tia koa namantsika indrenjato manana fanazavana zay hoentina manoloana nylay ataontsika hoe fahitany an'izay fanehoan-kevitra ny filohan'ny republika zay avy amin'ny alalan'ny antso taroby moa ny anarahantsika an'izay fanazavana zay amin'izao fandarana ataontsika izao ndao ary rahantsika izay fanazavana namana izay manasanao hatrany anaraka ity fandarana ity naresaka tokoa tamin'ny farany herinandro iny ny fandraisam-pitenena ndreo filoha rola ndray am-perinasa ary ndray dia filoha teo aloha ary nitondra ny heviny manoloana ny fiainan'ny firenena nefa mialohan'ny hamakafakatsika hitondrako ny anjarako amin'ny famakafakana izany hevitry ny filoha am-perinasa sy ny filoha teo aloha zany dia tsara ny mampatsiahy ny taranaka faramandimby fa omaly no hitsingerina ny
fa 8 taona ny colonel Richard Ratsimandrava. Teraka tamin'ny faraka amby 20 volana marsa 13 ny colonel Richard Ratsimandrava. Zanak'olona eo amin'ny fivelomana antonontonony ary niotra tamin'izany fiainan'izany ary tonga tamina grade faratampony izay hanitakatry ny manambonina ambony malagasy teo anivon'ny gendarmeria tamin'izany fotoana izany satria izy no gasy voalohany nahazo an'izany hoe gradena colonel plat. Dia fantatritsika fa nanana traikefa be dia be izy raha i Madagasikara no resahana amin'ny mahazandary azy ary mahafantatra tsara ny atao hoe Madagasikara. Dia izay no nisafidianana azy ho ministry ny atitany tamin'ny gouvernementa notarian'ny generaly Gabriel Ramanatsoa. Voatontonona tamin'ny farany herinandro iny ny anarany ary ny amiraly Didier Ratsiraka filoha teo aloha nandritry ny Repoblika faharoa sy ny ampahany tamin'ny Repoblika fahatelo no nanonona ny anaran'ny colonel Richard Ratsimandrava. Vao tanora tovolahy vao eritreriny ny tenako tamin'izany nahafaty ny colonel Richard Ratsimandrava izany ary toman'ny gogogo tsy ny tenako rery fa nandreniky na ny olona rehetra nanodidina teo amin'ny faritra nisy anay dia samy mivoaka teny an-tokotany ary samy gogogo ny tomany. Mardi Gras izay andro nahafaty an'ny colonel Richard Ratsimandrava izay ary izany Mardi Gras zany ho anay Anglikanina moa dia karazana andro homariana ao anatin'ny taona iray dia nisy ny bal de jeune teny amin'ny collège Saint-Laurent tamin'io andro io. Dia fantatritsika fa rehefa ny tanora moa no mahazo zavatra tahaka izany dia samy dodona nahafantatra fa hoe nisy balany rivotra hony teo akaikin'ny collège Saint-Laurent ary tamin'izany fotoana izany dia nandrotana tambohy ampahandrindrina iray teo amin'io akaikin'ny collège Ambohimanoro izany bala nyrivotra tamin'ny fifandonana nahafatin'ny colonel Richard Ratsimandrava izany. Gaga ny tena amin'izao fotoana izao rehefa manao aveu izay mihitsy ny ilazako azy ary izay ny tiako ilazana azy ny amiral Didier Ratsiraka mikasika ny fomba nahafaty ny colonel Richard Ratsimandrava. Ny teniny tamin'ny farany teo tamin'ny fandraisany fitenenana tamin'ny farany herinandro iny dia ny hoe zao ny teniny tamin'izany fotoana izany hoe indray andro any dia hipotra ny marina mikasika nahafaty ny colonel Richard Ratsimandrava na ny raharaha Ratsimandrava. Fa ny resaka nataony ofisiel tamin'izany fotoana izany rehefa nandray ny fitantanana amin'ny firenena ny amiral Didier Ratsiraka na vao mivoaka vao amin'ny directoire militaire dia izao ny teniny tamin'izany fotoana izany hoe fitsaran'olombelona iny izany hoe samy miandry ny fitsaran'Andriamanitra fa mangingina amin'ny manodidina. Dia variana ny tena amin'izao fotoana izao fa fahazoako azy manakitra mafy ny amiral Didier Ratsiraka iny raharaha iny ary raha misy ny tokony hibaboany na hanalana ny vesatry ny fo manoloana ny tantara ny ainana teto amin'ity fiainan'ny fireneny ity dia voalohany amin'izany ny raharaha Ratsimandrava ho an'ny amiraly Didier Ratsiraka. Koa tsy hanampitrotraka amin'ny fandehan'ny fiainan'ny firenena fa tantara ny ainan'ny firenena zany nefa tsy azo atao raraka ny tany indrindra ho an'ny taranaka faramandimby izay miaina amin'izao fotoana izao tsy nahafantatra akory izany
toetra ranotranga teto Madagasikara izany nefa dia apatsahivina fa tsy misy fampandrosoana na fandrosoana mety ho azo mety ho tratra raha tsy mianga amin'ny zavatra nisy natao ny tantaran'ny firenena iray ary anisan'izany ny colonel Richard Ratsimandrava. Maro no modely nianga avy amin'ny colonel Richard Ratsimandrava tarafin'ny Afrika. Voalohany amin'izany ny capitaine Thomas Sankara izay nianatra tao amin'ny akademia militaire tamin'izany fotoana izany ary nahita ny dindon'ny ezaka fampandriana fahalemana any Madagasikara izay nentin'ny ministry ny ato-tany tamin'izany satria ny ministry ny ato-tany tamin'ny fotoan'andron'ny colonel Richard Ratsimandrava no sady ministry ny polisy no ministry ny ato-tany ary ny ministry ny zandary izany hoe teo ambany fifehezany ny zandary sy ny polisy ary nahafahana nampandry fahalemana ny lafitany rehetra teto Madagasikara dia nosy tamin'izany ny firenena malagasy niraisin'ny olona ho modely ary ny fokon'olona tamin'izany fotoana izany dia napetra no fototry ny fampandrosoana rehetra fototry ny ravitrasa teto amin'ity fiainan'ny firenena malagasy ity ary tamin'izany fotoana izany ny vatoeka vomeran'ny toekarena tany anivon'ny fokotany dia efa nisy nanana 1 milliard de francs tamin'izany fotoana izany nentina nandaminana ny fiainam-bahoaka tany anivon'ny fokotany. Kanjo moa izany rehefa lavo ny andrarezina dia miovandrina mivoazata dia avy-atrantsika dia nydroso tany amin'ny atao hoe socialisme rouge dia ny amiral moa nilaza tamin'ny farany herinandro teo fa izy tsy communiste. Inona moa izany ny amiraly raha ohatra ka ny olona rehetra mifanerasera tamin'izany fotoana izany dia Leonid Brezhnev communiste pur et dur ny mpitarotolona lehibe Kim Il-sung andriamatoa mpitarotolona lehibe tany Chine Mao Zedong ary i Chine no namoizatsika ny La Frantsa tamin'izany fotoana izany satria i Chine no nanafoana ny trosan'ny Madagasikara niala tao anatin'ny jaune franc dia noho ny accord de coopération nataon'ny capitaine de corvette Didier Ratsiraka tamin'izany fotoana izany dia fantatritsika fa niala tanteraka teo ambany zogan'ny frantsay izany tsika raha ny fandehan-draharaha nefa dia tsy nety nandray an'ilay fahefana mihitsy ny amiral Didier Ratsiraka izy no teneny izany hoe raha tsy milamina ny raharaha GMP dia tsy handray an'izany fahefana izany izy ary nandà ny offre izany hoe nitolotra nataon'ny colonel Richard Ratsimandrava ny hidirany ao anatin'ny gouvernement dia laza izy fa nitsotra ny somatsara ny colonel Richard Ratsimandrava fa tsy hiditra kosa ao anatin'ny gouvernementa izay tarihiny. Dia fantatritsika ny fandehan'ny tantara rehetra ary ny ainan'izany anisan'ny tonga teny amin'ny GMP izay izao anisan'ny nanaraka akaiky ny raharaha momba ny fifanjevona teny amin'ny faritra tanymora iny tamin'izany fotoana izany ny fomba ny tantarana izany tao amin'ny radio national sy ny etsetretsetra nanaraka n'izany akaiky satria dia ny lehiben'ny alaolana no lavo ary izany alaolana izany tompoko dia atao hoe mandainga angamba raha milaza fa ny isa tokantrano rehefa mipaika ny amin'ny fito ora hariva dia samy mikohaka eo ambodin'ny radio na an-tanàn-dehibe na any ambanivohitra naiza teto Madagasikara mihaino ny alaolana izay ny colonel Richard Ratsimandrava no
no manentana an'izany tao anatin'ny fandaharana dia nahafinaritra ny ino an'izany satria tonga dia fiainan'ny vahoaka malagasy ny misy atao eo ny eo tazan'ny maso azo porofoina ny zavatra resahan'le rangahy tao anatin'le fandaharana ary tsy nahagaga raha ohatra ka mamim-bahoaka izy nefa moa ny firenena dia tsy afaka ny tokoteny fantatra amina zavatra tokana fa tsy maintsy misy ny lalam-piainana zany atao hoe tantaram-pirenena zany ny soritra tsy maintsy raisiny zany tantaran'ny firenena zany ary efa lasaka katerena ny fiainan'ny firenena araky ny ainana tamin'izany fotoana zany dia vaky-bao ny général Ramanatsoa vaky-bao satria nikirotana ny gouvernement de senetiny zay nambarany tamin'izany fotoana zany fa gouvernement de technocrate zany hoe teknisianina avokoa ny tao anatin'izany gouvernement zany ny zanaky ny firenena katrakatraka rehetra no tao anatin'ny gouvernement d'Andriamanatsoa Albert Marie Ramarson zany no ministre ny finance Albert Zafy no ministre ny fahasalamana Didier Ratsiraka no ministre ny raharaham-bahiny ny colonel Richard Tsimbandrava no ministre ny hatitany dia misy ny ohatrany hoe fifananana masina tao anatin'ireo teknokraty zay nandrafitra n'izany gouvernement zany dia fantatritsika fa ny akabeazan'ireo no lasa premier ministre no lasa président république tatorina ary marina fa vaky-bao ny général Gabriel Ramanatsoa fa namela mamo ho an'ny fiainan'ny firenena satria ilay fahafahany tsara tena hoe izy no zokiny sy lehibe indrindra amin'ny fahelana sy ny grady nentina nefa dia vaky-bao noho ny etraketraky ny jaolakely rehetra tao anatin'ny gouvernementa zay notaria dia ny tsara tena ny général Ramanatsoa rehefa nilaza izy tamin'ny 17 May 1770 nandray an'izany fanjakana zany laza hoe miditra eto aho madio ny tanako mivoaka eto aho madio ny tanako dia satria tsy maintsy misy rarahana amina araka ny filazan'ny amiral Didier Ratsiraka tamin'ny farany herinandro iny ny raharaha GMP teny an-tanimora dia tsy maintsy misy zany ny fifandonana ary fifandonana ara-miaramila satria mutinerie zany hoe fikumena eo anivon'ny miaramila no nitranga tao amin'ny camp Everest teny Tanimora dia fantatritsika moa fa tantara nanjombona ho an'ny fiainan'ny firenena ny zavatra nitranga tamin'izany vanim-potoana zany ary ny amiral milaza fa misy difotra vararaka nahazo azy Bresara les pions les mutins les BN mutins tao amin'ny camp Everest tamin'izany fotoana zany dia le akanjo fotsy be le tenue na marine iny zany nisy potakariko ny fomba filasany azy samy manao ny investigation tsika koa mba mpanao gazety amin'izao vanim-potoana zao dia manao ny investigation efa tavaresaka ohatra tamin'ny généraly Andrema Olson Richard zay fantatritsika fa ennemi juré ny amiral Didier Ratsiraka ary niresaka ela be taminy mpampianatro raha teo izy dia mpampianatra filosofia ny commandant Andrema Olson Richard zay fantatritsika fa encadreurany akademia anisan'ny katrakatraka raha ohatra ka tamin'izany fotoana zany raha ny tantara no zoina nefa moa dia no ampangain'ny amiral Didier Ratsiraka zany fa anisany tena vory mivantana amin'ny raharaha famonoana ny colonel Richard Tsimbandrava ny commandant Andrema Olson tamin'izany fotoana zany no ministry ny filazam-baovao ary ny général Désiré Rakoto
fifaninanana fa tokony ho fifaninanana masina satria le modely napetraka ilay zokobe général Gabriel Manatsoa dia hafa mihitsy no hoe mahay mionina mahay mijanona rehefa fifika eo anivon'ny fieritreretana dia tena koa anisan'ny taizan'ny docteur Joseph Rakotondrainy. Joseph Rakotondrainy no anisan'ny devin tranainy indrindra ary devin be danina indrindra satria ny devin moa zany na ny mpanandro amin'ny fomba firesaka sanskrit zany na le yogi zany na le zoky dia fantatritsika fa izy ny treizième danina aty amin'ny ila bola any atsinanana zany ary manaiky azy daholo na Dalai Lama azy manaiky an'izany docteur Joseph Rakotondrainy zany anisan'ny disciple ary mahafantatra tantara be dia be mikasika ny fanandrona teto Madagasikara indrindra ny fakana fanjakana fantatra zany ary tantaraina tamiko zay naka fanjakana teto Madagasikara dia mba nandalo teo ambany teo matoa Joseph Rakotondrainy ataoko hoe Andriamatoa satria tsy mba maty zany olona zany natao anatin'ny fahatsorana tanteraka azy nahafaty azy satria 103 ans telo am'izany taona izy ny maty dia fantatritsika ny heritsika nananany zany olona zany zany ny secrétaire général ny MDRM ary namorona nio slogan ny MDRM io hoe masina ny tanindrazana anisan'ny tompomarika tamin'ny fananganana ny hira izay mampalaza ny tolom-panafahana sy ny tolom-piavotana teto Madagasikara dia ny Madagasikara tanindrazanay koa aoka mihitsy ny kivalavala amin'ny fomba fiatrehana ny fiainan'ny firenena tena aoka mihitsy tsika tena mba hanetry tena manoloana ny fiatrehana ny tantaran'ny firenena sy fiatrehana ny fitrotrona ny hoezaka rehetra fampandrosoana any Madagasikara satria dia miankina amin'izany ny hoaviny reto taranakitsika 5 tapitrisa izay velonaina ao anatin'ny tena fahasairanana tanteraka ny akabeazana satria 270 ny vahoaka malagasy amintsika amin'ny teny izao no mahantra fadiranovana dia mbola misy ihany ny samanao sarimihetsika satria ny resaka ataona olona lehibe ohatran'Andriamatoa Didier Ratsiraka ireny dia everiko amin'ny tany etretena fa mba hitarika ny firenena handeha ho any amin'ny tsaratsara kokoa ary ny vokatra izay mivantana dia ny prestation radio télévisé nataony président république amin'izao fotoana izao Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina tena tratran'ilay influencé ilay lakotsiny fa tena izay mihitsy ny tiako ilazana azy mi-influencé n'ilay kabarin'Andriamatoa Didier Ratsiraka ny omalin'ilay andraisan'ny fitenenana ny resaka rehetrarehetra na ny fomba fihetsiky ny président Rajoelina nandray an'izany fitenenana izany tsy misy fanetretena fa avy hatrany dia mitopy teny fantatra manoloana ny tantaran'ny firenena izay ambarako fa be dia be mihitsy no tsy ananan'ny président république tena mahitsy ary tsy misorona amin'ny teny an'izany na ny fomba fitenenana malagasy fotsiny azy dia ohatrany hoe ilay teny-paritra merina et encore ilay fomba fitenin-jaza merina ny fomba iresahana amin'ny vahoaka malagasy ny président Tsiranana dia mpampianatra ary anisan'ny olona nitsongon'olombolo teo amin'izany fampianarana izany satria mivoaka vao amin'ny le maire de Villers dia rehefa misy mandiso an'io teningasy io
dia ahitsiny amin'ny fomba mihaja ary tsy nanaiky mihitsy izy raha tsy nahita fomba fifampiarabana tokana ny vahoaka malagasy dia ny salama tompoko mba ialana amin'ny fahasamihafana dia nametraka izy hoe tia no atao hoe fifampiarabana tokony ho tokana ofisialy amintsika malagasy zany no atao hoe ezaka eo amin'ny fomba fandrindrana ny fahasamihafana mba hitovizany rehetra l'unité dans la diversité dia napetraky ny filoha Philibert Tsiranana zany ary ny filoha Philibert Tsiranana zay olona koty dia niezaka mihitsy nametraka fa ny fahafahana amin'ny tantana ny fiainan'ny firenena dia miandalana zay nahatonga ny fanesoesoana hoe néocolonisation zany hoe mbola niara-niasa tamin'ny vazaha izy satria tsy avy hatrany dia izao dia izao tout de suite tout à la fois. Ohatrany misy fahatapahana kely ny fifandraisana amin'ny antso Atarby jery ny teknisianina tsy maheno ny namantsika tsy maheno mihitsy olana ara teknika kely misy fahatapahana ny fifandraisana izy menada dia angamba faranatsika eo koa izy amin'izay fahatapahana zay fa morapitsy moa mbola misy ny fandarana dia mbola afaka mamerina miditra amin'ny alalan'ny antso Atarby ny namantsika manohy an'izay fanazavana zay satria eo amin'le tena atao hoe famerenana ny tantara mihitsy mikasika ny filoha teo aloha Philibert Tsiranana no misy ny fahatapahana iny mbola bedabe zany zavatra tokony ho atsika ao anatin'izay ampatsiahy fotsiny ahy zany fa ny fiovan'ny fandarana dia miovaova ny olona zay miakatra eto amin'ny plateau araky ny fandaminana zay apetrakytsika zay le fanazavaina taminareo lava dia lava noho izany dia misy fiovaovany zany ny olona zay miserasera eto mandritra ny herinandro ny solomamboaka dia miovovy ihany koa ny mandray anjara ao anatin'izay mba ahafahantsika mitondra hevitra samihafa hanatsarana ny fandarantsika zay telo menadady metraka ny mandrapitafa amin'ny tsika rehetra misaotra ny teknisianina misaotra nareo rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany fampatsivana kely fotsiny mikasika an'le covid tsisaka tsy voateniko foana zavatra ty efa tiako tenena ry izy menadady hoe rehefa marary ny mpitondra malagasy dia miazakazaka makany ivelany mitsabo tena rehefa fantatra hoe tsy salama ny covid afa-tsy ny vitsivitsy tamin'izy ireo singaniko amin'izany ny ministry ny asa vavety ajo andriana anarivelo zay tsy nandenaka any an-dafa rehefa tratran'izany valana retin'izany fa misy ny tonga dia mirifatra be makany an-dafa tsy matoky ny mpitsabo hita-toerana fa dia maninona loatra tiako napetraka zay nataoko anaty farangisosina hieritreretany rehetra manoloana ny teresaka covid ty mbola iverenantsika amina aloha hevitra amin'ny ora sy fotoana iverenana atao anatin'ny miara-manonja ny mikasika niny lahateny nataony izy mirala mianakina na ny amiral Diberatsiraka zany na ny filoha anjaina mambahoaka Andro Rajoelina dia samby hotain'Andriamanitra tsika rehetra mirary tontolo andro mahafinaritra ao atsika ary manonona fiadanan'ny tompo aminareo rehetra dia makasitraka hatrany manao kokoa an'ireo zay any farany lavitra indrindra manaraka ny ty fandarana ity zay matsapa tena fa lavitra dia kokoa nareo veloma tompoko.